Arahaba tompoko lasy tompoko vavy, tafahaona indray isika amin'ity talata 7 ny volana jona ity. Arahaba ary namana isany, ao ianao Andre Matokeo, ao ianao Ngiara Lemeka, tena mety Ngiara Lemeka. Présidentko Ngiara Lemeka ahoana reo. Azafady. Ao ianao ry mpanjaka. Io ianao Andre Matokotara, ary io ny zanaka vavy Larissa. Salame, Mirabozy mirary soa tompoko. Ie, mirabany Raimbozy Godara, le mec ny ao amin'ny lafiny ara-teknika ary indrindra ny mpiano ajaina tsy adino fa dia manome fiarabana manatra ny arabana ho antsika rehetra. Tarantitra ry mpanjaka. Fantanao zany ny distoerana le fiarabana. Le fiarabana. Fa fantanao zany ny fandarantsika fa tsy hivona foana le fanarahana anazy ao amin'ny page Facebook ny RDJ 96.6 FM na ny YouTube RDJ FM 96.6. Aza tsy ihany koa fa mampanohana amin'ny fandaharana antsika moa zany dia mazava ho azy ny Orange Madagascar mbola eo foana dia ny Baobab Plus. Sotra makasitraka tompoko. Tsy ino molahy ny tiana ihavian'ny resaky fa ny aminy ty resaka fitaterana eto amin'ny renivohitra ity, ny momba ny karazana fiara samy hafa eo, ny taxi be fitaterana ny besina maro, eo ny inona koa akoatran'izay ny misy manao taxi ambamin'ny bisiklety, fa misy koa ny moto, ary moto io no anaovana resaka kely ny antony moa. Fotoana kosa nandeha sarety tamin'le confinement reny. Tamin'ny herintaona. Tamin'ny herintaona iny. Mampinahitra ery mahita Raimbozy nandeha an'le sary. Eo anosy zato eo amin'ile boribory tsapanana io. Iaho za mainka andeha iandriandry an'le olona eo ry zalany. Jereko nefa tsy maninona mihitsy ny polisy amin'izay olona mitaingina le izy. Eo amin'ny olona 5 eo dia miaraka amin'ny entana dia lasa amin'izay ka tsy siarany taxi be, tsy sisy ny taxi tsy hita zay atao fa dia tsy maintsy mandeha ny tena mamonjy aty. Na notaniko ry zalahy ohatrinona zany raha olona 5 efa azoko atsaina hoe 500 ampitombona 5 anao ay sy misy aty aposiko hafa andao sy 500 sy 2,000 andao ty aingana fa 10 minitra laha isany dia tonga eny aninony ty Ziria nosy eto sapanana anosy be somary avarabaratra kely eo efa ivoaka katy nosy kely mihitsy zany. Andao ramose tsy mitondra olona ainga na andrifatra ny dala ohatra n'ireny taingin-tsoavaly reny ny tena ao ambonin'le sarety. Sarety mandeha kodiarana pneu io fa tsy kodiarana anona akory. Tonga vetivety aho dia nataoko fanao le izy rehefa tsy mahita. Dia anankiray koa zany ny sarety tamin'ireny fotoana ireny moa. Fa indrindra tanatin'izay roa taona nisian'ny fihibohana izay no ny aditsika amin'ity andresena ny valanaretina coronavirus. Otra mahatsiravina le virus itaosy alokosy alakaosy sagittaire koa. Ty taxi moto ty nisy olona tafaresaka tamiko mpitondran'izy io ary ny adiny zareo dia ny hoe mba ho malalaka Arahaba Francis mba halalaka ny fampiasany an'izay fitaterana amin'ny taxi moto zay. Taxi moto zany hoe andoavam-bola izy mitovitovy leta amin'ny taxi na ina ny fandraisa zany amin'ny France Suisse turbo na re Suisse fa Francis efa tonga turbus fa miarabantsika rehetra tompoko eto izy ny taxi moto tsika. Dia ny ady tiandry zareo handresena dia ny hoe mba hitovy lenta izy amin'ny taxi satria lala fahasahiranana ny olona izahay ho izy amin'ny hoe indrindrindrindra amin'le hoe mba moramora kokoa ny sarany ary izy tsy dia gejainy efa nipetraka hatramin'izay le izy fitohanana fifamoivoizana na ny embouteillage. Io moa zany mahatonga le fanontaniana mipetraka hoe maninona moa tsy navelan'ny commune urbaine tsy Antananarivo ihany fa saika manerana Madagasikara naninona tsy navelan'ny commune urbaine rehetrarehetra
ny tomobile mandeha gasoil hanao taxi. Tovy am'izay ihany io. Satria ny tomobile mandeha lasantsy ihany satria mamono an'ilay antony anankiray zay fa tsy zay ihany ny antony mamono an'ilay olona efa niasa tam'le izy satria atao aiza ary le taxi nandeha tamin'ny essence taloha reo raha ohatra ka hoe azo ampiasaina ihany koa ny tomobile mandeha gasoil zay tsy mamono antoka kokoa. Mandeha gasoil koa nefa am'le manetroka indrindra raha fiara efa rodana. Fiara efa rodana. Fa ny hita mantsy am'izao aloha zany zao ny anisan'ny mahalafo ny frais de ny vidin'ny essence lafo ka de angamba antany antsika ny hevitry isa zao olo zao ramsiasy mitsaka ramsi efa mitsaka ka le théâtre est fait de regard dans la caméra. Manao théâtre ianao manao théâtre ianao de atao tsara. Resaka fitaterana moa ny loha hitatra teo ny tena olana amin'ny resaka fitaterana anie de ity raha ohatra ka ataotsika ny antsotanisa hoe resaka isana taxi be misy eto Antananarivo, raha ataotsika hoe ny isany taxi brosy misy eto Madagasikara, ataotsika ny isana taxi misy de aveo ireny ny atao hoe transport collectif zany mialatsy fa ilanja ny mandalo iny transport collectif zany hoe mitatitra ny olona ka hitambarany rehetrarehetra zany. De rehefa aveo misy ny atao hoe transport privé, ny tomobile privé, ny tomobile natsy tout est question d'organisation. Amin'izao fotoana izao zany aloha tsika zany satria betsaka ny lalana efa amboarina ny lalana Madagasikara dia tokony ho ampy amin'ny tomobile mandeha ny lalan-drahany arabe amin'izao aloha. Araky ny vazovazona nataoko tamin'ny alakamisy hoe danja be fa raha miala talata maty dia any Tamatavy dia 20 minitra de tonga eo ambomaka kely fa adiny 5 ihany vao tonga any Barika ty. Zany hoe tout est question d'organisation. De eo am'izay zany ny fifandaminana araka le resaka andatsika teo hoe Antanandehibe mialatsiny efa vola lanteny mandalo iny ny resaka fandaminana zany raha Antanandehibe de tsotra mbola tsy maintsy mba miveriny tsika mifampitaiza hoe raha misy lalana natokana ho an'ny bisikileta de aza mandeha ato anaty arabe ianao, raha misy lalana natokana ho an'ny sarety zay mbola tsisy ny sarety de angaviana mba tsy handeha amin'ny sens unique ohatra anjaran'ny fokotany, anjaran'ny tsena, anjaran'ny olombelona rehetra zany. Ary isika menakavy raha mifampiteny aza mifanabotsin'orona mifampideridery fa matoa zany miteny raha miteny Razinavory rehefa mifanena amin'ny bus ny tosy de misy dikany zany fa tsy avy any talata maty akory de lasa miteniteny ny bus ny tosy. Raha ohatra ka miresaka isika zao eny Andranomena rehefa maraina amin'ny 7 latsaka rehefany dia 7 ny isan'ny taxi be ny vato milahatra manomboka avy eo amin'ny Jovena fa tonga aty amin'ny Ara-Malagasy enzan'izany. Tout est question d'organisation. C'est une ville de Suisse. Vive la France! Ny ohatra mijery ny frère Dalton na asa na i Jack na Williams na i Joy na Avril kendra mandenga izy dia izao no nresahan'io tondra taxi moto io izy moa mbola tsy ara-dalàna tamin'izy nresaka tamiko fa raha vaovao tamin'ity gazety mpiseho isan'andro ty de efa makany am'izay lalana ho ara-dalàna zay hono araky lalan'ity gazety ty satria ato amin'ny takila farany amin'ny gazety tonomiko ve ny anarany tononona ve tsy maninona gazety tia Tanindrazana dia hoe efa miasa malalaka ankehitriny ny taxi moto eto Antananarivo, azo lazaina ho efa miasa malalaka ankehitriny ny taxi moto eto Antananarivo, hoy ny filohan'ny fikambanan'izy ireo, fikambanan'ny taxi moto zany. I anarany moa de hoe Tsiritina raha ny fifampiresahana nisy teo amin'ny kaominina sy ny taratasy napetraka mikasika an'izay. Anaty krizy koa moa isika zao ary tena antony ny fampiresahana ny amin'ny mba hamelana anay taxi moto. Zany raha tsara zany fangatahana aloha io ataon'io zany anie fametrahana fangatahana ara-dalàna le fangatahana ara-dalàna fametrahana le fangatahana fa raha ny tena izy tsy mbola ara-dalàna ny taxi moto raha ny fahalalako aloha mbola tsy ara-dalàna mihitsy ny taxi moto eto Antananarivo renivohitra satria mbola mitohy ary zareo manana fikambanana ny fikambanany ara-dalàna fa ny fiasan'ny taxi moto de mbola tsy ara-dalàna fandiniana azy ka izao ary ny toy ny resaka ato fa raha miditra eto amin'ity Antananarivo ty io bajaj io verina fa tsy korotana be ambony sy ambany mihitsy akoatrany ambony tsisy an'io rehefa mikorotana ko maika fa misy ianareo ve mahita ny fandehan'ny bajaj mitanjozotra mihitsy ao ampitampotanana ny Tomasina ao
zay miteraka embouteillage tsy atafavoahana aniny arabe anankiray zay eo amin'ny bazary kely iny avy ety amin'ny lapan'ny ankizy mpisavalala tsy haiko moa ny anaran'iny lalana iny zao na ina zay na izy mivoaka makany amin'ny la gastronomie pizza bazary kely io Thomas no resako io fa izany antsasakadiny anaovanao an'io lalana io raha ohatra ka amina andro amin'ny anelanelany amin'ny 7 ka hatramin'ny 10 maraina eo ianao mandeha eo noho ny fisian'ny bajaj ny bajaj tompoko na dia ekena fotsiny zao aza fa hoe anara-dalàna zareo ary manana permis ny mpitondra azy de tsy mivaky lohan'izay lalàna fifamoivoizana izy satria mandeha izy de mahita olona ery apitery any amin'ny ilany zay tsy alehany akory tonga de mivily izy manao de mitoro tampoka mandeha maka an'iny olona iny eny de mitohana sy mikatso daholo firifiry moa ny embouteillage sy ny accident ateraky nyreny bajaj reny ao Thomas mbola Thomas zay resako zay fa ao atapon-tanàna amin'ny Mahajanga rehefa tanina reo bandina manao atapon-tanàna Mahajanga reo ny bajaj ny tena manao accident be de be satria Mahajanga somary malaladalaka zay ny lalana ny bajaj ny tena manao accident betsaka ao ary matetika ndraindray de mortel zany hoe mahafaty olona mihitsy ny accident-na bajaj ao mahafaty io nareo hoe fa nandeha bajaj de mamoaka vola mamoaka frais de mipitika an'le vola tsy fondrivotra any efa nandeha zay ko mandeha bajaj ianao mamoaka le vola otrina frais 5000 frère enao mamoaka enao sady efa tsy frère enao amin'io fa enao amin'io mopera de avoakanao le vola fa misy vola maromaro anao mipitika an'le 20 de enao motena de efa lasa n'olona fany aza mbo mandeha iny bajaj io foana raha ohatra ka tsy zatra atapon-tanànany Mahajanga atapon-tanànany Thomasina ao atapon-tanànany Diego ao atapon-tanànany Ihosy zao any ka misy bajaj ao Ihosy misy bajaj ao Ambalavao ka misy bajaj nefa efa tsy bajaj tsony izy bajaj moa marka lay automobile moto tricycle reny anarany kinga ny anarany eo tsira ohatrany kinga koa ny anarany eo Ambalavao raha tsy diso fa izy reny zany de anisany hiteraka ka mbola taxi moto ty resaky ty mbola moto zany hoe ny eto Antananarivo renivohitra fantatra ny toerana angalana an'izy reny eo Andrefanambojanahary zao de misy mandeha makany Tanjombato makany Andorany fotsy fantatra ny olona anankiray ny mitaingina mitondra de olona anankiray no entiny ao aoriana ao ny fretsy fantatra ny fretsy fantatra eny la ahoana tokoa moa no mamihana amin'ireny le taxi moto reny atao aiza ny tanana raha ohatra ka madamo mataova ambonimbony le tananao fa atao ambany eo ka za tsy mahita fitaovam-pamokitika ataovy ambonimbony atao ambonimbony eo ka ity tazominao ty ny fitaovam-pamokarana fa tsy fitaovam-pamokirana ay le angadiny le rangano amina moto hafa izy de ary anao ka tsisy fitaovam-pamokirana mandalo ankatramo angatsika ny andro de tsy hitanao le izy pombo pecto mangatsika izy zany efa nilentika le mpanome hafanana rakotry ny rahona sy ny aizina ny tany efa nilentika le mpanome hazava fa sy raha-rahantsika zany nanody aza ny masoandro nametraka izy voalasy mamahana izy ny atoandro ny alina izay mampiasa amin'ny herin'ny masoandro ny anay ny fitaovana miasa ho azavaiko aminao arabaky teny jereo anety ijiro toy ny masoandro kely pasehoko anao avira ijery fa hita lavitra tsy hitanao any kafa velively miantso anao aho de iny ianao fa andray misy karazany maro am'le tianao ny finday azo alotsy kelikely daholo zay rehetra zay azo alotsy kelikely fa inona andray ohatran'izany mihitsy zay baobab plus aizanao ahitana anazy eragasikara misy inona tsara izy teo baobab plus angova azo avy amin'ny masoandro oka mihitsy antsoy lara 034 11 373 39 baobab plus angova azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra Allô Neny, efa vonina? Aza miala Allô Faly, efa vonina koa nareo any miandry anareo sisa de hiaraka andrehitra ny arendrina ary sika eo ary Isa, roa, telo Miray inatrano mankalaza ny fetim-pirenena amin'ny faha 1 taonany fahaleovan-tena Madagasikara cadeau 1 minitra iantsonao reo numéro famianao rehefa mividy 2000 amin'ny Orange Money ianao antso iaingana ny dièse 144 dièse manan-keratra amin'ny 30 jona Orange Tato, fa manino za tsy mba hivitanana gote mihitsy satria lehilahy le mamy be na le masira be reny foana ne Nenyo, fa manino neny tsy mba mividy gote ho anahy jereo nehity hoe mividiana gote iray la sady vaovao be ty pobariana no anarany vary misy chocolat tena matsiro be iny
Nenyo fa maninako pobariana tsara be satria be otrikaina be iny mba hahatonga laho matanjaka ny dady sady hahatonga laho mpandresy foana amin'ny baolina oma fifaliana ny zanakao pobariaina lay goûté tsara be amin'ny vidiny 10 mandato ariary fotsiny pobariaina natao any zaza telo taona no mihoatra vokarany Nutrizaza miaraka amin'ny chocolaterie Robert pobariaina fa maninana ny tsara be azafady kely ange ferizany manana kabony milamin'izany io ny sasany ary tena mbola hafa koa le afaka misasa rehefa tonga ny fadim-bolana nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana ara-tsaina amin'ny fahitana amin'ny fiainona ary ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy na tanora na antitra dia tsy manana kabony mifanaraka amin'ny toe-batana akory toa miosina mihitsy aza ao ny tsy tafianatra tsy tafiasa fa na maimby tsisy rano isasana na miandry alina vao mivoaka ao alatrano isasa oka izay ny fanoliana azy ireny fa olombelona toasy ianao ihany izy Itel mifety mikarakara tombola goavana be ny Itel amin'ity volana jona ity ny voalohany hatramin'ny 30 jona mividiana smartphone Itel na Itel TV na AirPod Itel ary mandraisanjara amin'ny fisarihana sao ianao ny tsara vida na azo loka avy amin'ny Itel loka maro be nozaraina toy ny réfrigérateur Itel TV subwoofer ary smartphone Itel A37 aza tarary makanesany amin'ny revendeur Itel akaiky anao manerana ny nosy Itel enjoy better life. Menay anao ny fiovana baobab plus anome anao ny azavana kit solaire mandeha amin'ny herin'ny masoandro TV homme 5000 miasa aminao isanandro jiro efatra sy télé écran plat raha oay sady afaka isargena finday TV homme 5000 dia azonao aloto kelikely manomboka amin'ny 24200 ariary isan-kerinandro antsoy lara 034 11 373 39 baobab plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Ny Baobab Bank Madagascar dia mitsinjo hatrany ireo mpanjifa ao aminy ho an'ny fampindramam-bola dia miena hatramin'ny 5,900 pezao ny tahany zanam-bola sady mamaim-poana ny sarany fikarakarana voakasika avokoa ny fandrarana rehetra ny varotra ny fitaterana ny fahasalamana ny mpiasa birao ny fianarana ny fambolena sy ny sehatra maro samihafa manatona ary ny masoivo Baobab Bank Madagascar fa angana dia ivoaka ny volanao. Que de news chez KFC! Le Lunchbox arrive chez nous. Le Lunchbox! Dans ta box KFC, tu auras du poulet, des frites succulentes et notre pain moelleux. Notre Lunchbox est à 9900 ariary. Du lundi au vendredi, de 11h à 15h, à KFC Accordi et à KFC Tana Waterfront. Le Lunchbox de KFC est à 9900 ariary. Bon appétit! Ao tsara daholo ve tonga indray ny ririnina zarak'ireto tsiambaratelo reto ianao ilainao amin'izao fotoana izao vovo-dronono Orléans chocolat anombohanao ny tontolo andronao tena manome hery sy tanjaka noho izy be calcium sy zinc rehefa le matsiaro nono indray dia asiana mini choco aoka fotsiny feno magnesium amin'ilay ilain'ny vatanao mihitsy ary pecto efa tsy misy vina aminao intsony le mampafana amin'ny andro mangatsiaka ianao koa atanjao dieny izao ny vatanao miaraka amin'ny vovo-dronono Olé, mini choco, arpecto. Fantatrao ve fa ny brique bic iray dia mahafeno fenitra rehetra araka alitao noho izy mandalo fizana mihoatra ny 1,50 alohan'ny varotana azy. Fantatrao koa ve fa ny brique bic iray dia maharitra avolohany mihoatra ny brique hafa. Isanandro dia olona mihoatra ny 5 tapitrisa no mividy ny brique bic. Ianao koa manaova toa azy ireo. Safidio ny brique bic. Salut, joyeux anniversaire. Mandana sy malamalama ery any antary any lasany rasoir bic ihany akino ampiasay koa sady maranitra tsara ny maharitra ny rasoir bic ho anao vehivavy koa efa misy rasoir bic anatokana ho anao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao rasoir bic ihany ampiasaina isanandro. Vaovao be Gino dia zava-pisotro amin'ny tavoahangy vera 10 centilitatra 2,000 monja eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Misy tsiro karazany telo Gino cola, Gino limonade ary Gino tropical.
Ray aman-dreny atao vaksiny zanatsika fa tsy ho avy ny aretina samihafa. Entanintsika ray aman-dreny fa ho tanterahina ny 7 sivy amby roapolo telopolo jona ny fanamafisana ny andron'ny vaksiny polio sy fizarana vitamina A. Izany dia atao amin'ireo distrika rehetra amin'ireto faritra manaraka ireto: Analamanga, Amoron'ny Mania, Antsinanana, Analanjorofo, Anosy, Androy, Atsimo Atsinanana, Atsimo Andrefana, Boeny, Otomatiatra, Iorombe, Melaka, Menabe, Vatovavy Fitovinany, Vakinakaratra. Ray aman-dreny araraoty ary fa maimaimpona fanaovana vaksiny miaro amin'ny polio sy fizarana vitamina A ho an'ny zazalatsaka ny 5 taona. Ilaina ny fanohizana ny fanaovana vaksiny na efa nahazo taratasy fanamarihana azy sika efa nahafonitra ny aretina polio. Ny famerimberenana ny vaksiny miaro amin'ny polio dia manamafy ny hery fiarovan zaza voateraka ka hatramin'ny 20 volana. Amin'ny fotoana ihany koa no amitany ireo andiam vaksiny izay mbola tsy vita ho an'ny zaza voateraka ka hatramin'ny 13 volana. Misy fizarana vitamina A ho an'ny zaza 9 volana ka hatramin'ny 20 volana koa amin'io. Ny fanaovana ny vaksiny polio dia atao isa-tokantrano. Ny fizarana vitamina A sy famitany ireo andiam vaksiny kosa dia atao eny amin'ny tobim-pahasalamana na ny toerana voatokana isa-pokotany. Azo antoka ary manaraka ny fenitra-firenena ny vaksiny ampiasaina eto Madagasikara. Ho voavaravagana ireo mpanao vaksiny entony amin'ny tobim-pahasalamana na toerana voatokana ao amin'izany ny zanatsika omena vitamina A sy hamita ireo andiam vaksiny izay tokony hovotaina. Zahay matoky vaksiny. Ray aman-dreny tianao salama feny zanaka. Zahanin bemiray. Salama lalaya. Zahanin bemraya. Avec le bon lait frais d'un tirabé, l'onctuosité de la crème, le goût irrésistible des fruits, du savoir-faire, une bonne dose d'originalité et surtout de la gourmandise. Beaucoup de gourmandise. Nous avons créé pour vous les nouveaux yaourts double crème de chocolat. Citron meringué, fraise banane, litchi vanille. Goûtez au plaisir d'un yaourt doublement crémeux et doublement savoureux. Tout près de chez vous. Yaourt double crème de chocolat. La crème des yaourts. Chocolat, le goût du vrai. Tonga amin'ny fety eny amin'izao promare mipoapoaka avokoa ny vidin'entana amin'izao fetim-pirenena izao ary fitsinjovana sy fanomezana fahafapoatsika dia mianatra amin'ny 5 isanjato be izao ny crevette décortiquée amin'ny vidiny 507 ariary monja dia mahazo fefakilao. Tadidio koa fa 300 ariary dia efa mahazo trondro fefakilao ianao. Koza misalasala fefa tonga ny arrivage an mirara saramanitra mahafinaritra ao antsika mpanjifa rehetra ny so promare. Etsange ento takalo tavoahangy galana gazy vaovao be ilay miloko maitso ny tavoahangina gazy efatra kilao anao taloha miloko volomboasary eny amin'ireo station galana rehetra eto Antananarivo. Tavoahangina gazy efa feno no menanao eny miaraka amin'ny détendeur maimaimpoana ny 20 Jona hatramin'ny 29 Jolay mandritra ny andron'ny fanentanana. Vaovao Gino dia zava-pisotro amin'ny tavoahangy vera 10 centilitatra 2 ariary monja eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Misy tsiro karazany 3 Gino Cola, Gino Limonade, Gino Tropical. Gino. Ahoana tsara hoe mahazo finday eno eo eo no eo ao amin'ny Société Générale Madagascar no misy an'izany miaraka amin'ny tolotra vaovao soafone tolotra fampindramam-bola izay ahafahanao mividy smartphone Infinix. Tsy vitan'izany misy appli SG Connect sy app avy hatrany findainao ahafahanao manaraka ny kontonao na manao virement ihany koa ohatra. Koa aza miandry tsony manatonaingana ny masoivo Société Générale Madagascar akaiky anao indrindra azoanao eno eo ny smartphone Infinix Hot 10i. Société Générale Madagascar, c'est vous l'avenir. Canal+, disponible n'importe où à Madagascar. RTJ am Valmaraina. Tonga somatsara indray eto amin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao antsika amin'ny maraina ny talata ity. Manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasa antsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao amin'izao maraina izao.
pejy fampianarana no anomboantsika ny fampahalalam-baovao an'ity maraina ity na dia teo aza ny efa fanefan'ny ministera nyreo karama efa-bolana ho an'ny mpiasan'ny anjerimanontolo tany Antsiranana sy tany Mahajanga tany dia mbola nanambara ireo mpiasa sy tompon'andraikitra amin'iny anjerimanontolo any Antsiranana any fa dia tsy hijanona ny fitakian'izy ireo raha tsy verina andray ny asany izy ireo raha tsy mivaly avokoa ny fitakiana izay nangatahan'izy ireo tamin'ny ministera. Andrasana araka izany ny mety ho fanapa-kevitry ny ministera mahakasika izany fitakiana ataon'ny mpiasan'ny anjerimanontolo any Antsiranana sy any Mahajanga izany. Eo amin'ny pejin'ny fahasalamana sambany tao anatin'izay 12 volana efa niadiavana tamin'ny valanaretina coronavirus izay no tsy nahitana tsanganaretina tamin'ireo fitiliana nataony alahady izay nivoaka ny alatsinainy iteo. Na izany aza nefa dia mbola mila ny fitandremana trany ity ady atao amin'ny valanaretina coronavirus ity satria dia ny OMS dia efa nanambara fa amin'izao fotoana izao dia firenena 520 maneran-tany no efa ahitana an'ilay variant delta na ilay coronavirus amin'ny endriny tena mahery vaika izay tany Inde tany no nipitrano izany variant delta izany aty Afrika fotsiny. Dia firenena 13 nefa ahitana an'izany variant delta izany ka ilaina an'izany fitandremana izany hatrany ny teo anivon'ny ministera ny fahasalamana manoloana an'izay fanambarana nataon'ny OMS izay. Fa miresaka valanaretina coronavirus ihany tsika fa mifandraika amin'ny fitanterana kosa mampitandrina ny eo anivon'ny mpitandro ny filaminana zany fa mbola tsy resakory ny aretina manoloana ny fahitana fa misy ny gabraraka eny anivon'ireny fitateram-bahoaka ireny. Tsapa-matso izy ireo fa eny anivon'ireny fitateram-bahoaka ireny no tena mora ifindrany ty valanaretina ity kanefa dia misy no efa manao gabraraka sady anatin'ireny fitateram-bahoaka ireny toy ny tsy fanaovana ary vavaorona ny fiverena ny seza volamena ka izay no iantsony izy ireny an'ireny takitra ireny mba hanaja hatrany izany lalàna izany eny anivon'ny fiarahamonina hoy hatrany ny mpitandro ny filaminana no misy ny fanalefahana mba hifampitsinjoana ny rehetra fa any anaty fitaterana kosa dia tena tsy eken'izy ireo izany fandikana ny lalàna izany. Tsapa kosa nefa indraindray dia ny pandemy mihitsy no mbola misisika hiditra amin'ireny seza volamena ireny ka izany rehetra izany dia ilaina ihany ny fahaizana miara-miasa ho an'ny andaniny sy ny ankilany. Eo amin'ny sehatry ny politika nanambara ry zareo teo amin'ny APM na atoko politika madio zany fa dia sady mitsipaka ny katsikatso politika amerenana n'ireo mpitondra firenena teo aloha mikasa hiverina amin'ny fitondrana tsy makasitraka ihany koa an'izao fitondrana izao izy ireo dia noho izany indrindra dia nanolotra vahaolana maromaro izy ireo omaly tery Ambohijatovo tery tamin'izany no nanambarany fa roa taona sy tapahmelohan'ny fifidianana dia tokony miaraka omanina ny fifidianana mba ho fifidianana madio sy eken'ny rehetra no atrehana afaka roa taona sy tapany. Isan'ny tao anatin'izany koa ny fitakiana izy ireo ny Bianco ny Moana ny fanadihadiana makasika n'ilay resaka doublon. Amarana tsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity dia ny tontolon'ny fanatanjahantena raha nihintsana omaly fakomaly alina ny tompon-daka farany tamin'ity euro ity ny Portugal anjara ny tompon-daka lefitra kosa ny nangorondamba sady tompon-daka maneran-tany dia ny frantsay rehefa nitarika 3-0 ny akolamanga frantsay dia tratra ny Suisse 3-0 ary tany amin'ny lay tsotsoroma mba isarahana na lay atao hoe tir au but no nandesendry zareo Helvetika ny ekipa ny frantsay ity 5-4 vita teo aloha zany ny euro ho an'ny Mbappe sy ny tariny fa dia mianjy ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany indray izy ireo. Eto amin'ny tontolon'ny lavalava kosa dia miandry ny valy ny fitiliana PCR nataon'izy ireo maly ny eo anivon'ny tontolon'ny malagasy rugby sy ny 15 maki any Madagasikara andeha hiatrika n'ilay trophée Bartes izay efa nanomboka tany Kenya tany tamin'ny asabotsy teo. Aorian'izay dia hiazo avy hatrany any Nairobi izy ireo ka natateraka an'izany lalao izany tsy ahivona moa fa i Madagasikara, Senegal ary Kenya no hivondrona amin'ity trophée Bartes atao any Nairobi Kenya ity.
Ateo ndray tompoko lasy tompoko vavy ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity maraina ity nakasitrahako manokana ilemaika ny teo amin'ny tanjonoka teknika napita ny feo tany tokantranonareo tany bandeka marandriana kosa mametraka ny veloma mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray samy tsara tompoko lasy tompoko vavy. Seria leo be rivo baovao se rivotra fotsiny be zany rivo baovao niany tadidiko am'izao de se efa makamofo amin'ny maraina iny de hosiny rastefa tadidinareo ve rastefa inonary ny agajo hosiny rastefa rehefa niaraka mofo taminay teny 67 de ora Francis mba eritreretra la moa am'izao efatra maraina zao rezao lesy ny sokafan'Andriamanitra aby ny tafo-trano rehetra am'izao lera zao angamba de mahita raha sazy jerena Andriamanitra efa lasakorazana rastefa efa ela be rastefa nandao atsika miaraba atsika mirakafo tsy maty foa manaina salama tata Larisa Ikotara salama ny mpanjaka manaja mpanjaka riondrika mandemany koa amin'izany tsarantitra ianao ny tokony de miaraba ny mpieno rehetrarehetra tsy nafoy de tsy maty foa manaina ho de midera tompo de raony tompo nanomboka amin'ny omaly ny andron'ny vaksiny ho an'ny ankizy ny poliomelita zany miaraka amin'ny vitamine A nanomboka omaly 3 andro le izy anaovana an'le izy poliomelita GSM miaraka vero le fakozatra ny antony anaovana vaksiny moa le fakozatra de tsy ino moa zany irréversible fitandikana zany teo malagasy tsy mamery tsy tafaverina fa rehefa voenao de voenao de clé maina tsy azo tsavoina mihitsy zany tsisy fanafany le izy ho an'ny ray aman-dreny zay miteraka dia ny tety andro vaksiny le azo adino poliomelita ny poliomelita efa nanao fanambarana tamin'ny 5 na 9 taona lasa angamba 4 taona lasa iny ny fitondram-panjakana malagasy hoe foana ny aretina poliomelita eto amintsika eto ary de nanaovana fety be tatsy amin'ny palais national de la culture et des sports izy io ary de mandeha tsikelikely samy manana ny azy daholo firenena tsirairay avy ny tamin'ny heritaona zao nambarany tany tsy haiko tany amin'ny Afrika tany izy iny tany Benin Côte d'Ivoire an-javatra tany hoe foana ihany koa ny poliomelita ety amintsika ety ka eo ny fanontaniana mipetraka amin'ny olona hoe maninona no lazaina fa foana izy nefa mbola atao ihany le vaksiny eo ary fanazavana dokotera Eric dokotera Rakotormanana no vahintsika am'izao fotoana izao Rakotormanana hafa mihitsy mihinanao zay dokotera fanazavana amin'ny zareo maly ho avy dokotera manitra aloha rapitsa anazava zavatra maromaro androany maika be misy fa rapitsa nefa maimbo izy ny atongavan'ny rapitso aloha zany aloha tena zavaiko ny atongavan'ny rapitso ny ny larobia moa le fanatokana hoe fitaizana sy fanabeazana ary ny resaka fahasalamana de resaka fanabeazana mampitaiza tanora anazy ndray aloha ny eo fa tsy resaka fahasalamana loatra fotsiny fa ho anontaniana fahasalamana satria mantsy anisan'ny zavatra tena tokony isotomana ny hoe fanabeazana satria ny resaka momba ny taxi moto tsy ny fiatombohan'ny resaka teo ny tsy ino moa lahy ny avian'ny resaka fa resaka taxi moto nandeha le resaka taxi moto fikambanana hoy zala efa nana fikambanana fela be izy efa tonga tatsy ambadika tatsy izy ndray mandeha iny manao taratasy eo amin'ny fivondronana izy de mbola miandry an'izay fa nafinaritra ana fanahitana an'le président iny hoe rehefa aza atao mihitsy hoy izy ny misongona avy any amin'ny akavanana ny antony izy izy tsika conduite gauche ny manavanana ny olona kokoa ny mijery ny ao amin'ny akaviany amin'le rétroviseur no ny mijery ny any amin'ny akavanana sy ny eo ambonin'ny lohany ka sao izy ianao maratra raha any amin'ny akavanana ny akavanana koa no fijanona ny fiara de ianao koa mila ary amin'ny akavananao misy madama iny mivoaka mamoha varavarana tampoka amin'ny tomobily tonga de mifatratra ianao be tsatsaza ny antony tena tsy nitondrako moto ihany koa tato ato zao de ilay chauffeur-na taxi be mandrora fa io mandrora rangaty indrindra raha mina paraky aleoko rangaty rora paraky zay rewaka rewaka mifretaka mikasika anao zany le izy tsy mifetaka zao resaka zao mahakamo zao ao anaty fanabeazana ho isam-bahoaka ihany mako zao ny fanazavana azoko omaly zay mbola ho amafisy ny docteur manitra izy raha tonga eo izy raha pitso de le hoe
nisy natao vaccine ny ankizy de le ankizy mbola tsy ary vo mihitsy moa zany de lasa mitondra an'le izy de lasa variant le izy. Ohatrany hoe lasa variant, ohatrany hoe lasa namorona polio karazany hafa. De zay no antony ny amerenana an'le vaccine mba so de ka io ndray no hiparitaka eraky ny eraky ny tanàna de manjary variant aminana lasa variant aminana marina le zao variant noanay malagasy yo variant noanay malagasy iranizy boboly boboly efa ao anatin'ilay fitaizana ho isam-bahoaka foana isika fanabeazana ho olom-pirenena vanina any amin'ny zaza madinika sy olom-pirenena vonina sady hoe vonina handray andraikitra satria mila ianao zany dikany hoe mandray andraikitra zany na de bitika aza hoe miteny zay zavatra hitanao tsy mety eo anivon'ny fiarahamonina ny dikany hoe tsy mety de zavatra tsy mampifampirindra tsara ny fiarahamonina tsy mandrindra tsara ny fiarahamonina fa de samy manao baranany eny de lasa mandeha am'zay tsy tokony ho andlehany le fiarahamonina io de mandika lalan'ny fiarahamonina zay mihitsy misaotra aminao am'zay fahitanao an'ilay teny zay raha ohatra ka tsy volana jona izao raha ohatra ka tsy volana jona izao de hoy hoe merci pour le mot fa volana jona moa ty de misaotra am'ilay teny misaotra am'ilay teny fa anisan'ny tena zava-dehibe zany le hoe mifampiteny rehefa misy zavatra tsy mety ataony anankiray de mifampitenena ity koa ny zavatra anankiray azo atao ary tokony misy efananao teto amitsika ohatra ny zara fanisinanao rehefa mahita zavatra ratsy anao eny amin'ny arabe eny ohatra fanaripako tsy manary fako le olona fa tsipitsipiny erisy ny fakony de raisy ny fakony iny meo azy zay zao tsy de misy manao loatra raisy le fakony iny de meo azy misy tsy sako le olona misy mpanakanto namatsika namanay moa zany vehivavy izy ary de niteny mihitsy izy aleo tsy ataoko ny fomba fiteny fa ataoko amin'ny teny malagasy ofisialy fa tonga de hainareo hoe izy zany mpanakanto zany hoe zao izy izy tsy nasaky nanary fako tao analakely intsony fa nisy niteny teo akaiky ny poste analakely io anaty fiara de nariko ilay sachet taratasy teny tanako teny fa nisy niteny tamiko izy hoe enao fantatra iny ianina sy teneko le anarale mpanakanto ny raisiny le fakonao re ianina azarina ty anana ty fa menatra ao izy ary lasa tafaran'izay izaho no nisan'ny olona mpandala fahadiovana indrindra miteny amin'io le mba tsy mety kosa io ataonao io de mifampitenena aoko tsika hifampitena ny olana be am'le izy koa ne Francis hoe ty ve de aniny ty zavatra kely ty fa atao talihanao an'izay zavatra hoe fonona kakabizan kely nataon'ny zanako maivana mihitsy ny erikerika mahatondra drano hitanao ny erika mahatondra drano ny erika raha kotaramana fanafodiko iny de izy reny mantsy ohatrany hoe ali kely zay angambany izy iny alika kely nataoko kely le izy natsipiko teo am'le varavarankely fa nahazo mihitsy io na zavatra madinidinika indrindrindrindra fa reny aluminium miny zavatra iny feuille d'aluminium kely reny izy ohatrany paracétamol ny efferalgan ohatrany efferalgan reny hoe mbola ngeza fa tena kely de atao kely bilitika kely ohatra lasa boribory reny le izy de natsipiko tany ivelany fa lasa boribory izy moa zany mieritreritra hoe kely bilitika kely iny dino maninona raha tsipiko fa fa na io taindelo io rehefa samy anipitsipiny azy de fely taindelo ary ny taindelo makamo azy misy lohany anankiray somary mafimafy de ny ambony malemilemy ny ambony ohatrany SPZ reny ny poziny ka rehefa pitikinao izy mandeha mafy efa nisinao calcul hoe 10 km/h izy ona miaraka amin'ny volon-korona le izy vao may mangery firy mihitsy le apitiky fa izy apitikinao tonga de hitanao mihitsy pesaka amin'ny ordinateur ny ke eo le zanga hiteny hoe izy io le resaka fivalanan-drano ara de hoe tingy rano izay nge manondranondraka fotsiny ty zavatra olombelo tsy akoho efa nanandrana ohatrany io tany tuliara ndray mandeha fa tena namaniko isa-maraina le hoe fototra manga maty le manga teo tokotaninay am'le poteau reny nge tsy eritreretina hoe aniry le poteau fa mba eritreretinao fa poteau iny ka misy courant ndraindray fatandreo sao de boazany courant io namonina tapaka an'le poteau azo le teria larbi moa izy États-Unis tapaka le poteau azo satria eo foana ny alika mamaneto tapaka le izy no nefa sola teo am-pinanana vakososo mihitsy fa hoavy hoavy mantsy ny resaka hoe andao ogana alaina baraka soina isika ao anaty fiarahamonina andao ny fanala baraka fa tsy olana zany hoe izao ve ny reventsika zao ve ny zavatra tiatsika io ane mety hoe olona tsy fantatra mety olona tsy mihaino radio akory reny le izy fa isika zay mihaino radio no miteny am'le olona mpanao an'le izy mety isika mihaino radio no mpanao an'io zavatra io be de be resaka loto fotsiny zay resantsika zay fa tsy voatery ho loto ange
firy ny panneau solaire sisa tavela eny amin'ny digy am'izao fotoana zao firy panneau solaire sisa tavela eny amin'ny lalàna makany ampita-tafika makany Fianorivo firy zara fa misy ny aty am'londohan'le misy trano kaikakina satria ohatra ny hoe mieritreritra zalahy hoe hitan'le olona eo amin'le trano raha ohatra ka fa le valomany amin'le tsisy trano am'izay tsisy miangana tsony eo naray ary hatramin'le lavaka be mihitsy eo amin'le misy an'le ohatra ny miteny ny eo anatin'ny fiarahamonina tsy fantatra moa na izy reny olona miteny reny hoe aiza ny ataon'le fanjakana efa nanao raha fanjakana teo aloha nanao foana fanjakana tadidinareo ve ny paozin'io anosy be io tamin'ny vao vita ny lalana anosy be tsena miainga avy aty amin'ny HGR mandrapatonga ary amin'ny tetezana anosy zato hitantsika ve iny lalana iny ny lalana tsara indrindra teto Antananarivo teto ary anisan'ny toerana nafinaritra indrindra tsisy tomobile amin'ny sisiny madio tsara mihitsy masiso ino ratsy indrindra amin'izao fotoana izao da inona raim-bozy da rafify tsy vitany lamba lava rambony fa da lava koa izy zavatra hafa aminazy Daty coach oui daty coach Patrick be de be ny zavatra ohatran'ireny ka ny atahorana sanatiavana mba tsy ohatran'iny la rocade zay lalam-baovao za vao seketeny mihitsy efa nisy sary efa nisy adika maty tao jereo nareo i lalana tsara saotra avy eto Larobia mivoaka makany Vato avy eo Larobia moa zany filazan'io sa inona ny filazan'io mivoaka makany Vato efa manomboka nisy nanoronorona trano kely ivarotana toka sy tsakitsaky eny amin'ny sisiny zany zavatra zany zany efa manombonomboka hoe hita taratra ikorotantsika io tena nampalailo anahy andraisana fepetra zao mihitsy zanakazo be de be sisiny fa firy sisa miangana misy mpanobotra lizy matin'le amanizany ka le mirevy kory sanobotra mihitsy le izy ke misy manapaka zao mirevy kory zalahy oatra migiafigafy le izy koa raha ohatra ka hoe hongotany ka ambolena any ambadika tsy mandinina fa le izy misy manapaka fotsy zao tonga de tapaka lizy eo any izy de misy zavona be yo MC Raznavour inda misianay miditra mivatana manao fandahana zao le hevitra efa nameko izy io zao hevitra mbola tsy nampiarina moka nefa moa amena foana ny hevitra ohatra ny io ohatra ny hevitra lazara zaferson ka hoe totiny clarokileny zao ny panneau solaire amin'ny lalana anosy zato mandeha diky nio misy lalam-baovao misy ny fahaizana miaramonina amin'ny fanaovana loto resantsika io zaho mandeha hevitra dia asa raha ho tanteraka asio tanora mitondra ny lohateny hoe civiste na tanora mpandamindamina fiarahamonina eny izy satria be dia be ny tanora tsy misy atao amin'izao zany hoe hofaniny izy dia rehefa aveo izy hoa omena gilet io gilet ohatran'ireny le ampanao gazety reny na miloko maitso fotsomena io tsy maninona ny zavatra ataon'ireo dia izao 10 izy na 20 isaky ny fokotany dia mandehandeha eraky ny fokotany ny ataony ny antony anie dia zao e mantany fampitahana hoe fa misy police communale le fa misy police tena izy dia apekarisika eto amin'ny rivotra ny police communale sy ny police tena izy dia amentsika an'izay proposition zay dia minona fa hiteny izy hoe marina tokoa zany satria tsy ho vitana hitateraka ny zavatra rehetra civiste amin'ny fiantsona io tanora io dia misy lehibe anankiray io sady mijery ny manao maloto any amoron-dalana eny no miresaka amin'ny olona ny fomba ifampitaizana ifampitenenana dia raha ohatra ka misy ny jiro misy panneau solaire asio caméra dia asio olona miasa mijery andro aman'alina 24 heures sur 29 mijery ny momba ny hoe izy ny maka sy ny sisy ny olana amintsika manko dia matetika loatra tsy ataoko amintsika re ny olana amin'ny tompona ndraikitra sasany dia le miteny an'le hoe sarotra be zany zay sarotra be zany mbo andramo misy fanamarihana momba ny statistika ato moa zany alefa sary ahoana ina miditra rehefa aveo dia omeko ny quart de finale ny Copa America sy ny toy euro anosinosinga ka ny fananam-bola nge mbola olana koa vao misy tetikasa dia aiza ny famatsim-bola aiza ny karaman'ireo olonan'ireo toizatsika manaraka iny fa meraba Raibozy meraba Larissa meraba la Erika Gotia et Francis Turbo toizako le resaka momba taxi moto fa verimberinao ihany sika zaho zany nanaraka an'le anina nataony tamin'ny radio anankiray zay na tavela teo satria nahavariana anany zavatra nitenen'le rangahy hoe raha tena ohatra izany tokoa moa zany ny fitaizana natao tamin'ny moto rehetra angamba tsy nisy ny accident dia tsy nisy ny satria misy zavatra be dia be nazavainy hoe raha tia hirotsaka ao amin'ny taxi moto fikambananay ianao dia tsy maintsy manaraka an'le fepetrileto
de manaraka an'izay ozy fa rehefa tsy hanaraka an'izay ianao de tsy ilaina miditra zay misy le teniny de nampianatra momba ny hoe fomba fifamoivozana nareo izy tsy manany akabeazana izy sady tsika erainy ihany ny mpitondra fiarakodia tsotra hoe itsika ve tsy mahay mamaky an'ilay ino moa soritra eny amin'ny arabe ireny reny ozy izy misy dikany daoly ohatra zao anaty tonelina raha nianatra auto école ozy izy ianao tsy afaka tokony tsy misongona any anaty tonelina na amin'ny mitetezana na ary mitetezana koa tsy fivarotana faharoa indray na ohatra ka ianao ara ny priorité ka misy sakana eo aminao de tokony mijanona ianao misy sakana obstacle izy amin'ny teny vazaha de tokony mijanona ianao fa mahavariana mihitsy masy ny ataon'ny taxi be mialatsiny amin'ny taxi be foana miakatra fiakarana izy de misy mijanona eo de izy no misisika ny lohany misongona izy de rehefa aveo izy miteny hoe zay nge priorité fa miakatra de rehefa azavainao aminazy hoe any aminao any ny obstacle de ngahono misy an'izany na olona tsotra araka zay mahatonga le bandiny teny efa teneny la hoe mianaraka maiky eny andehanao chauffeur fotsiny eo misy anankiray koa zavatra tena adinitsika na ny polisy arara tokony ampafantarina hoe zay aditiko le bandiny teny zay misy hoe priorité ianao de fantatrao fa tsy lasa ianao fantatra fa tsy mety fa raha vao mitsofoka ao ianao ohatra amin'ny rond-point de miteraka fitohanana be de be misy ny atao priorité amin'ny fifamoivozana hiarany sazy hatrany amin'ny forera raha manao an'izay misy ankoa fandeferana tata fandeferana iny zany tena tsy haitsika mihitsy misy ny araka raha imbozy ve ty ry ty zao ny azo zao ny zavatra teneniko hoe fa manino eo Antaninarenina eo Antaninarenina midina Soraka midina eo Soraka tsy matetika tsy de misy fitohanana satria inona ratsy le paveo mahay ilay efa vita tsara be ko mahay mifandefitra ny olona eo eo Soraka mahay mifandefitra hoe midina avy aty amin'ny fiangonana Ambatony itaty zaloko ny polisy eo zasy aloha fa tsy taty anty zaloko zany alohan'ny tena mahay mifandefitra mahay mifandefitra ny olona lefa sy fahinay iza mahay titre zasy averaka voalohany iza ohatrany taty anty taty anty zaloko efa taloha be fa zay ny lulu farany 33e lulu abafanano pirazy iabany tsaiky ny lohateniny iabany tsaiky ny lohateniny tsy antsoko mihitsy ny tsy andefa ty makasika indrindra ny lalam-baovao angambany asiana resaka kely satria moaly moa zany de nisy vaovao makasika an'izy io le hoe tsy azo andehanan'ny bisikilety satria ao ambadika de misy lalana ahafahan'ny bisikilety mandeha misy beton ny sisin'le lalana bisikileta de sarety de inafo moa le tsy azo mandeha zany hoe tsisy akoatran'ny fiarakodia sy ny moto zany tsy tokony andeha amin'le izy ahoana zany zay majinika mandeha ao ambadika manaova vaventy misy ny ao ambadika teneny zany am'le seka le ikapany le namako zay tam'le poritra zany hoe misy beton eo de ao ambadika eo mandeha bisikileta sy mpandeha tongotra sy ny ino moa zany sarety kely angamba fa raha ny lalana goudron tena tilengeda tsy azon'ireny ale fa variana misy ahonorana hitan'le vehivavy mivarotra eo am'le misy le beton avy be eo amin'ny arabe eo de mivarotra va ty ambadika le beton izy de mivarotra makany anatiny sy ny hoe iza zany mividy eo le olona ty amin'ny sisiny any aloha nivarotana mitodika maka ty am'le fa misy eo amin'ny lalam-baovao eo ino koa filazany bretelle avy eo kadimbahoaka mivoaka ry amin'ny mivoaka makany amin'ny bypass am'izao fotoana zao de misy lalana mandalo an'iny Jovena mandalo ny fiviny makany TV plus iny mandalo efa manomboka misy mivarotra ndray amin'ny sisiny arabe manomboka misy mivarotra eo am'le toerana tsisiny iny eo de misy olona mamelatra entana amidy eo tsy haiko na voanjovoanjo sy nefa iny lalana io tena tsy misy olona mandalo firy ka rehefa izy mody fanandranandramany matsio ankoatran'le mpivarotra voankazo efa aloha ry hoan'izay efa nandalo amin'io lalana io misy mpivarotra voankazo eo amin'ny sisitsisiny eo de efa manombonomboka maromaro eny ary trano hazo tsy trano akory
hazohazona tsangatsangana le izy de iny sisin'iny bypass iny de misy an'izay daholo hanao ohatra an'izay daholo ve tsika rehetrarehetra io ny atahorako mieritreritra ny fizoram-panjakana hoe atao hôtel 3 étoiles le ao Mahamasina io lasa isako. Papa, t'as les photos d'anniversaire de maman? Oui, regarde sur Facebook. Non, je vais juste voir les photos. Regarde sur Instagram, alors. Tu veux juste pas imprimer? J'ai l'impression d'être plus connecté que toi. La meilleure connexion pour mes réseaux sociaux. Désormais, tu peux renouveler ton forfait Akama Up 2 fois tous les 2 jours. Akama Up, c'est 1 giga de Facebook, Messenger et Instagram pendant 2 jours. En plus, tu as 30 minutes d'appel vers tes numéros famille. Tout ça à 500 rials seulement. Appelle vite le 222 étoile 33. Orange. Trinquons et levons un verre Coca-Cola au bon repas et à la bonne compagnie. Achetez dès maintenant 2 bouteilles de Coca-Cola d'1,5 litre et obtenez un verre collecteur gratuit. Coca-Cola, ensemble, c'est mieux. Menai anao ny fiovana baobab plus anome anao ny azavana kit solaire mandeha amin'ny herin'ny masoandro TV homme 5000 miasa aminao isanandro jiro efatra sy télé écran plat raha oay sady afaka isargena finday TV homme 5000 le azonao aloha tsikelikely manomboka amin'ny 24200 ariary isan-kerinandro antsoy lara 034 11 373 39 baobab plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Misy plan vaovao indray hony ao amin'ny KFC namoaka lunchbox ahondry le rony. Lunchbox is here baby. Box aray misy poulet KFC am'le tsirony sava be, misy fritsy mofo. Dao lunchbox zany ko. Isanandro mialatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 1 hatramin'ny 3 arivo. KFC à Courdigna, KFC Tana Waterfront, lunchbox KFC 9900 ariary. Minana Fnartario. Finger licking good, KFC. Ao tsara daholo ve tonga indray ny ririny zaraikireto tsy ambaratelo reto ianao ilainao amin'izao fotoana izao vovo-dronono Orléans chocolat anombohanao ny tontolo andronao tena manome hery sy tanjaka noho izy be calcium sy zinc rehefa le matsiaro nono indray dia asiana mini choco aoka fotsiny feno magnesium amin'ilay ilain'ny vatanao mihitsy ary pecto efa tsy misy vina aminao intsony le mampafana amin'ny andro mangatsiaka ianao koa atanjao dieny izao ny vatanao miaraka amin'ny vovo non olé, mini choco, arpecto. Ronono velona avy any Atsirabe, crème mariatra tsara, tsirony voankazo hafakely, miampy fahaiza-manao sy finiavana amin'ny fafampoanao hatrany. Zany rehetra zany no nentina namokarana ny yaourt double crème chocolat vaovao. Citron meringué, fraise banane, litchi na vanille. Mariatra avy amin'ny yaourt rehetra. Ny tsirony koa miavaka ery. Hitanao n'aiza n'aiza. Yaourt double crème chocolat. Zany ka yaourt double crème. Chocolat, ny tsiro tena izy. Karibotel domaine manerinerina ambohibao Ambojanahary dia manolotra anareo best of party miaraka amin'ny tarika kika sy général ny sabotsy 3 jolay manomboka amin'ny 2 ora sasany miaraka amin'ny DJ Yatang misy snack, ria, cocktail, coin bar, photobouffe amin'ny fotoana io fidirana 2 alina ariary contact 02022 629 31 033 15 629 32 point de vente Karibotel Analakely. Etsange ento takalitavangy garana gazy vaovao be lay miloko maitso hitavangana gazy efatra kilao anao taloha miloko volomboasary eny amin'ireo station garana rehetra eto Antananarivo. Tavangana gazy efa feno no menanao eny miaraka amin'ny détendeur maimaimpona ny 20 jona hatramin'ny 20 jolay mandritra ny andron'ny fanentanana. Vaovao be Gino dia zava-pisotro amin'ny tavoahangy vera 10 centilitatra 2 arivo ariary monja eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao. Misy tsiro karazany 3 Gino cola, Gino limonade ary Gino tropical. Gino. Aza ny hafa no anarina fa ny tenanao aloha jerena rehefa miaro ny tenanao ianao dia miaro ny hafa ihany koa. Ry olom-pirenena sakana ny Covid-19 fehezo ndrendrarendra isakanana ny corona. Rivotra masiso tompoko lasy tompoko vavy. Rivotra masiso. Rivotra masiso. Tia,
Zay lafa ninana kôtina vazika. Misy resaka sakafo zany tompoko no resahanay ato ka nisy namanay zay tany Chine tany amin'ny province ana Chine izy de avy eo varavarankely izy no mijery de misy ohatrana rôti ngezangeza be de be de no heveriny faondro na kisoa izy ty de nanantony izy de nanontany zany miteny tsy mifakazo ty de nisignal de izy lereo bon de nanivingivina le sinoa de izy le lereo andeo izy le sinoa de avy eo ndray nanao an'le izy le sinoa de nataony le ohatr'izao le inona amin'loha hoe inona zany rôti de chien de eo ny zany telo lahy isa fa da nieritseritra tona doranga andramana mividy le ronona andramana de ahoana ho any tsirony milay le ty ny tsy fihinana zao le ty zao de miteny misy tena ohatra te hinana an'le izy ihany andraindray fa andraso aloha mamomamo kely zay vao tamin'ny volana février teo moa zany no mandeha amin'io zao sinisinina zao aka mahita henana alika hihinana tamin'ny volana février iny nanaovana zalahy le fetin'izay alika zay fety finanana alika tamin'ny volana février tany Chine sy litchi ka tsy fantatra na mifangaro izy ireo na hoe zavatra samy hafa vao madilo nefa ny tena finanana an'ireny anana alika ireny eo indrindra manko ny tsy fantatritsika tamin'ny taloha hoe mihinana alika ny sinoa mihinana alika ny sinoa de hoe vonono ny alika atao anaty barika be navelany eo potika simba tanteraka de nivoaka ny le olitra be n'iny de iny no hoaniny rehefa avy eo satria nefa jerena ankehitriny zany no ny vaovao eran-tany miparitaka tena alika mihitsy no hoaniny sinoa ny atsika moa zany ngamba ny tena hoe zavatra farambanohan'ny gasy hoe tsy de fihinana matetika de ny saka sy ny ka zay le hoe vazika de voalavo lehibe saka rehefa tady vonoana tsoanina aloha voalohany de rehefa tsoaninao izy de tia lamy zay tsy vana de vazika dia karazana voalavo ambany voalavo enetsa zay ny anarany tsy fantatra ny lavavava na foina lava na ohatrohatry ny anao io fa le izy anetsa izy zany voalavo anetsa zany izy ohatrohatry ny zoraimbozy zao ny angezany tavan'le voalavo izy zany voateny sakamalaona de ohatra nindra irika ny fomba famandriana an'le vazika misy karazany maro fa matetika mangady lavaka ireo tantsaha lavaka mba azahoany maromaro zany sy amin'ny hoe mba abe kokoa ny vintana de nataony ngedangeda misy ny lavaka de somary ataony misorirana tongilana tsy afahan'ny mianika de mahazo voalavo be lehibe ao izy voalavo anetsa hoy aho zany hoe voalavo tsy lay aty tanàna le ataontsika hoe maloto fa voalavo anetsa izy io ary hoanin'ny olona any amin'iny faritra iny faritra Ambatondrazaka ny antony na tonga ny famandriana io tamin'ny voalohany raha ny fitantaran'ny olona de hoe izy le mihinana an'le voly mihinam-bary zany hoanin'ireo biby reo nge vary enetsa ary matavy mihitsy reo vazika ireo noho ny finanana an'io vary mbola le somary maitso iny tena riveny ary nononony iny nononony ihany any teny zany ndray biby hafa reny le biby anankiroa mombadiky ny kabony eny teny zany akoatr'izay ny faritra Ambatondrazaka ihany keo no mba nahafantaranay fa mihinana bibilava
Ary miompy. Tsika ary nefa nahita tany ino tany Tanambe ngamba izy zany Andilamena iompiana mihitsy aloha le biby lava tsy fantatro hoe mena inona izy na mena inona tsy fantatro le meka moa tsy manana micro fa tsy fantatro ny meka afaka manazava an'izy rehefa avy eo zany hoe misy mivarotra biby lava de miompy biby lava mihitsy le olona le izy voilà il est doux de tao anatina gony be zay izy de ataony amin'ny sisiny tohatra de izy manenoneny be de ol izy mantsy anao hoe zaho aty antony tiako le tiako ompiana sy le aloha de ol izy hoe ame 20 000 de hoe tany 20 000 francs de hoe tany io de za izay tsika telamoiny miaraka tamin'ny taony eo fa ozy izy zareo hoe ataovy aty aza atao aty ny lelo tsomborona tsy mety sana dotsy manaiky io tsy fantatro ny fomba hoe fomba fiompiana atao amin'ny biby lava antanio anao rehefa aveo de ao anaty gony moa izy no nataony fa tsy hoe le hoe anaty grillage toy ny hitantsika etsy Tsimbazaza fa ompian'ny olona any izy io de hoaniny ny tsirony de mitovy amin'ny tsirony akoho ohatry ny akoho tsaratsara kokoa ohatran'ny tsirony akoho tsirony tsy mety ka de tendakany ty vao mahazo an'le anina kely tena de efa lela monitra reo ny sakafo tsy fahita tsy fihinana loatra fa misy koa ny sakafo tsy fahita eto Imerina misy sakafo tsy hita any amin'ny faritra Betsimisaraka fa hita any amin'ny faritra Sakalava mba mitany sary misy sakafo roana jaboady jaboady aza vao mandalo ka zay mitenerako azao ka misy sakafo roana jaboady magotraka lisy torana daholo ny retana fa manino zay zavatra zay jaboady nge mamoaka fofona ohatran'ny moa zay biby zay ohatran'ny pitoa zany karazana mety karazana pitoa zany izy mbola misy fe zany eto Madagasikara mbola misy io zao raimbozy ohatra izy afady zao nefa raimbozy karazana zao zao pitoa efa tsisy tsony fa putain be de be eto amin'ny tanàna eto ia de any amin'ny faritry ny Sofia nahitana ny atao hoe sahobaka izay biby mitovitovy amin'ny valala izy de fa ilay izy boky be mifehany ary manakaikikaiky ny grillon iny moa ianarany grillon angelikary tovitovy amin'ny angelikary izy de izy moa zany aton'ny olona any de midy rehefa mijanona ny fiarakodian'ny mpitondra mpandeha sahobaka ka sahobaka no anarany tsara le izy ka fa le izy aloha raha anankiray aloha tsisy dika fa atainy fotsiny satria le izy kismarikely ataony tahona brochety anankiray de mikarepodrapoka tsara mety tsara izy Zara reto tena bitro voalavo tsy teloko tsy telinao ny antony manko ny bitro voalavo de anisany mahafatifaty be ny endriny ny anandro eny tsy tiako miara vao zavatra ompiko akoatriny vaikely larisa asito vaikely ny anazy zavatra ompiko akoatriny akoho tena tsy tiako hohanina zany voalavo tsy tiako hohanina zany miara ganagana le ompiko eo de tsy tiako hohanina misy bandy ratsy saina koa sy ty misy bandy ratsy saina voalavo sy alika avaiza hono zay atao sakafo etsy amin'ny tsy vakina le izy satria le izy de tsy vakina ny RDJ fampiarabatratry ny taona andray mandeha de nihinana atao am'izay toeran'izay ary samy mihinana zay lany herinao sy am'izany tsy lelika maty fe zavatra kaly zany tsy kaly hena zegny ary atsangana le saina revo raha mbola mangataka aloha ka hoe alefa tsy alatsaka mihitsy saina fa tsy tonga de mitsangana foana de mitonga foana izy de fa rehefa midaboka saina iny de oka zay ny dikan'iny
Ka zany finanan-kany zany zany atao hoe ahoana izy aloha? Za ve? Raha fa tsy fantatra le zavatra hoaniny eo amin'ny de hoaniny izy fa danger be raha fantatra. Zay aloha. Nareo zao efa samy mihinana ny zavatra etetrinareo tsy fihinana daholo. Misy aloha zany ohatra hoe tany Andilamena nihinana de tsara be le izy rehefa tamin'ny farany vao nitenenindry masera hoe do io raha be le an'le vehivavy ny lehilahy aloha tsy manino. Atsika rehetra zany ohatra ny vehivavy zao sahirana izy mihinana tekateka satria mampatsiahy azy zavatra ohatra ny sao de nefa ny fantatritsika tsara fa ny tekateka no razam-be ny maha olombelona avy anaty rano fa tena mitovy any anaty rano raha zay fanahita an'izay misy ohatran'ny tekateka zay izy fa tsy tekateka fa eo velany le nofony efa nahita an'izay ve nareo eo velany le izy de ohatran'ny nofony tekateka iny misy ohatran'ny vakiroa eo velany eo safosafona le izy de misokatsokatra zay tena zava-misy zany manahirana be fa amin'ny ankapobeny ny atao hoe lalàna natiora de ohatra hoe ty mihinana an'ity de ty mihinana an'ity de ty mihinana an'ity de mifampihinana satria na ao anatin'ny soratra masina renge ny biby natao an'ny olombelona mba hahavelona azy manahirana be sarotra be le izy ka ny ary ny zavatra tena sarotra be ary tezitra be amin'le namana rehefa eo ambony latabatra zany hoe razana biby zany faty biby iny le hoanina ambony latabatra lasa végétarien le olona avy eo fa mila dinena kely am'izay omeko raha nga le programme an'le akoatran'le biby hoanina zay hany biby misy aloha zany ohatra zao hoe zavatra tsy fihinanareo nefa mety efa nandramana vitsika ohatra vitsika lehibe reny rehefa tena be dia be de azo hoanina izy misy zao ny tsy mihinana mihitsy n'ilay sakondro rehefa ndesansika tato fa zany zany ezaka hitondra sakondro velona tsy nonoana velona ao saina mba hoan'ny larisa rehefa laka misy sise talata manao zay la toy zao ny ampahefadalana amin'ny Copa America Argentine eo amin'ny Équateur i Brésil eo amin'ny Chili Uruguay eo amin'ny Colombie ary Peroux eo amin'ny Paraguay enjana be dolo zany Paul zany tamo amin'izany dia mbola maka Belgique zany am'izao aloha ohatra sady fa de manantena mba ho Argentine amin'io ny akoatran'izay moa resaka baolina za moa miteny foana ato hoe ekena fa hoe malalaka ny fedivakevitra ao momba ny baolina fa ny baolina omaly tsisy fandraisany amin'ny fanjanatany VVS ny DRM sy sisy ny akoatran'izay moa zany resaka baolina ao anatin'ny euro am'izay tsika zao sady dio fa any amin'ny farany de no mandresy ekipa iray ary ny baolina rehetra zay mandeha akana fi raha riva zao misy Angleterre eo amin'ny Allemagne de maka fi eo misy ny sasany ato miresaka ary de tsotononiko ny anarany sady hoe enao rehefa miresaka an'io de lasa afangaronao hoe faly be izay satria tena mankala frantsay izay de faly zay fa resy ny frantsay de hoe aza afangaro ny baolina sy ny resaka ohatran'izany de ozy izy enao io ary ozy izy manao mampime manafangaro an'izany mihitsy de izy io zany le efa manafangaro mihitsy izy mety nazavana am'izay mahafatatena angamba le olo rehefa mihaino ono ale tsy eo am'sehatry ny baolina kitra euro ve le mba lazalazao zay nge tsy maharaka mihitsy am'le zako lesy raha vao tsisy sary de miverina le feo ka mby normal Raznavour Clifton mijery baolina omaly zany dia resy ny Espagne tamin'ny isa 5-3 ry zareo Croaty tena telo tao anatin'ny fotoana tsotra dia nafatoroa ny Espagne tany amin'ny fanalava-potoana mafy koa zany baolina zany nampalelo any nahita ny Lucas Modric boikely mafinaritra ao Croatie ny teo amin'ny frantsay zany de 3-3 ary de mampatsiahy an'le baolina nataon'ny France Allemagne tany Sevilla tamin'ny 92 anefa natsary tena satria de nitarika 3-0 ny frantsay de tratran'ny Suisse 3-3 de tany amin'ny tir au but tsy nafaty Mbappé io le tragédie le tataraiko androany de Angleterre eona amin'ny Allemagne fa ny anankiray sady izy eona amin'izy avao dia manomboka any amin'ny farany herinandro indray ny ampahefadalana dia velomany aina fa de ny baolina mafinaritra no mijery azy vive le foot dia aza fangaro ny lakana manjatra le resy resapoty atao de resapoty rehefa resapoty zay makasitraka ny goty amin'izay resapoty moa izy anarany teo razanavory le fanonona sia Raznavour adiniko maly ny arabanksena arabaksena eto moa zany zako tsy nalala zay fa ny araba ihany fa tam'teny anglisy mihitsy bibibe fiday aksena amoro
My love. Aneo fisaorana an'le bibianiko be dehibe teo makasitraka an'ireo rehetrarehetra zay atao hoe namaly ny antso satria nisy ny antso natao dia ety manao fialalatsiny ihany koa aloha amin'ny namana maro be satria ireo tena solotena mibetsaka moa fiteny ao solotena mibetsaka zany tao amin'ilay trano zay tsy mazaka fa 90 olona raha vao niampy ray fotsiny tonga de milaty nanaja an'le zato tokony zao zany efa zato tokony hitarina io mitatra makeo amin'ny arabe raha ny tapahana mihitsy ny arabe de chapiteau any maro manao chapiteau za manana an'olo chapiteau zany manerana an'io arabe io mameno an'io zay vao tonga eo am'le efajato satria le tsina miparitaka eo amin'ny tambajotra am'izay rehefa avy eo de misy manontany efa nisy zany ve nisy tokoa fa noho ny aterin'ny efitrano dia solotena no natsona za aloha tsy namoaka mihitsy raha vao tsy mamoaka lahy zany efa namoaka namoaka ka misy sary anakoro navoaka koa any tsisy olona le izy sary tsisy olona izy kosa aloha sarotra mandainga fa dia natao arabaina mihitsy aloha nareo fa izy de tena tsara tena mahafatifaty tsara le trano alizy azavaina fa ovakely lesy le enseigne lesy fa tsy miendrika an'le trano efa mijery amboary ataovy milay tsara fa le izy ohatry satria le izy sinna le izy ohatran'le hôtely gasy reny nefa zavatra le izy ray amreto le izy ray amreto de mbola mitady polisy tsika zany hoe izy polisy fa mitady polisy tsika fa ray municipal izy de le polisy fotsiny le anina ndray zany le ohatrohatran'izao le tiako tenenina le paozin'le izy mihitsy le atao le mifanaraka am'leo anatin'le trano any mba zava-tsotsikevitrany satria le trano raitra be ny ao anatiny ny aty ivelany dia hôtely gasy le izy rasy be ty ivelany ka mariny lonche mantsy misy seza natao hipetrahana ohatran'ireny salon reny ka zay ve le izy nefa le enseigne mipetaka eo ato mandroso akoho rony akoho sosy composé de eo ivelany eo ny zanak'ondro raha mana mandroso zany fa tsara le izy ary dia félicitation moa zany na hoe arabaina ny kara ataovy carton mihitsy ny farany vitan'ny lahy lesy io vitan'ny lahy io mba horeharehanay fa za hoe ny olana ketam'le izy fotsiny tsy afaka mitaraina ntsony hoe tsy manam-bola satria ozy izy le olona namany lary mavita loko e raha loza le le tena mariny ny lahy zany nangolo lahy ozy izy mivolako le navitany ezana be io resaka io ary io moa zany tsy hoe aparitaka ahaka sanatry vavana hoe ahanina fa misy ihany le hoe torotoro marika torotoro hevitra ho an'ny namana hafa mahakasika an'izany fanamboarana resaka trano sy fanorenana trano sy zany fa mafy izy io rehefa fantatra io tranom-boalohany fa tsy nisy zava-niafina akory toy ny hoe salatria ohatrany hoe fanadinana baccalauréat ve ty sa inona fa tonga de efa fantatra ohatran'ny fanadinana éducation physique io tonga de fantatra hoe anao 1000 mètres aho de anao 100 mètres ako de avy eo anao sport collectif ako de efa fantatra ka ny kajy tsy maintsy diso satria noho ny antony ara-toekarena eto amin'ny firenena dia miaka midina ny tosidra ny vidin'entana ka ianao zany miandra le ny hidiny io tsy midina izy fa miakatra ihany le izy zany indrindra fa ny vy de ao ihany koa ny ciment sy ny sisa ny loko ny be de be reo karazana zavatra anaovana ny tokantrano anamboarana trano de miakatra ny vidin'izy io raha manao kajy ianao zany amin'izao fotoana izao ka milaza izy hoe 95 000 francs ny ray amin'ny fer 10 zay 5 mètres 80 ny lavany
raha miteny izy 95 000 francs iny amin'izao tsika miresaka zao de amin'ny volana Inde na Sinoa na gazy amin'ny volana décembre le izy efa lasa 102 000 francs ndray de miova le kajy ary tena manimba ny vinavinanao le izy raha hoe jerena amin'ny anina tsotra fotsiny satria tsy mitovy amin'ny fanamboarana trano gasy tsotra le izy le hoe ndao namboatra brique ny brique raha niakatra de niakatra ariary na ariary na ariary roa eny ariary 5 na ohatrotr' zany farafabeany 10 miakatra amin'ny brique de misy olona manamboatra trano zany raha ny teto anivon'ny Merina de manamboatra trano brique tsy nampiasa vy mihitsy manony tateoriana moa lasa mampiasa an'le béton manelanelana ny brique iny béton arme mitovy amin'ny terrain any zany de sahalala am'izay ny zavatra iainana rehefa manao an'le izy ary mino aho fa efa mahalala an'izay daholo ny ankabeazan'ny olona zay mieritreritra ny hoe manao trano satria tsy maintsy fampantany tamin'ireo anio zao ohatry ny navidiananareo ny tôle de roa alina ariary de fampijery izy mivady satria efa 3,4 no hitan'ny zareo any an-tsena any nefa zareo reo mbola vao manao vina de hoe rehefa tena anangana zany tsika de mety efa tafakatra 3 zany le vidin'ilay tafo sy ny sisa ny carreau ny loko ny BDB ireo karazany zavatra BDB ary tena indrisy fa noho ny fisian'ny confinement voalohany tamin'ny taona 2020 iny dia nanimba tena nitolefika mihitsy zany ny fanaovana tao-trano mampalahelo be le izy aloha raha ny hoe anatry ny zandrikelinareo rehefa hanao zavatra rehefa vonona hanao trano de vonona any anatin'ny ati-dohany mihitsy tena rehefa hoe vonona de mizaka na inona de atao io fa ny nafotsiny teneniko hoe aza maika rehefa manao aza maika rehefa manao fa izy somary elaela iny tsara fa rehefa vonona anao fotsiny de manaova fa rehefa mbola tsy vonona de aza manao mihitsy aloha fa mandratra reny mandratra amin'ny zavatra be deabe tiako tenenina io fa rehefa vonona manao de ataovy dia ataovy tsikelikely araka izay zakan'ny saina sy zakan'ny ozatra fa aza mokamoka fatery marina ne rehefa hoe hanomboka zavatra izay ianao tsy manaiky ianao raha tsy vitatra amin'ny farany io tena tsy manaiky zany kanefa moa rehefa tena tratrany atao hoe fa rehefa tratrany tsy azo anoarana moa doarany aloha iaraka anao daholo anao peuple Dao re, dao Larissa. Allô Neny, efa vonona? Aza miala allô faly, efa vonona koa nareo any miandry anareo sisa de hiaraka andrehitra ny arendrina ary sika eo ary isa 2 3 mirahina trano mankalaza ny fetim-pirenena amin'ny faha 1 taonany fahaleovan-tenan'i Madagasikara cadeau 1 minitra iantsonao reo numéro famianao rehefa mividy 2000 amin'ny Orange Money ianao antso iaingana ny dièse 144 dièse manan-keratra amin'ny 30 jona Orange. Ankafizo ny baolina kitra Viany tanteraka ireo fotoana mampietsi-posy manandanja ny UEFA Euro 2020 ary arotsy tapaka amin'ny Canal Plus Sport ireo lalao rehetra manomboka ny 1 jona ho avy izao sady tomy manatrika amin'ny vantan'ireo lalao mihitsy ianao miaraka amin'ireo mpanolotra matianina ary arao tian'izao ary fa 5,900 moa zany décoteur miaraka amin'ny bouquet évasion ray volana be izao ary ao amin'ny alalan'ny My Canal ihany koa ireo fandaharana ankafizinao ka inona ary mbola andrasana fa manao vaingana abonnement any amin'ny mpanjara Canal Plus. Les bouquets Canal Plus. Menay anao ny fiovana baobab plus anome anao ny azavana
kit solaire mandeha amin'ny herin'ny masoandro tv homme 5000 miasa aminao isanandro jiro efatra sy télé écran plat raha oay sady afaka hisargena finday tv homme 5000 dia azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 24200 ariary isan-kerinandro antsoy lara 034 11 373 39. Baobab Plus, un goût faisant bien masoandro ho an'ny rehetra. Que de news chez KFC! Le Lunchbox arrive chez nous. Le Lunchbox! Dans ta box KFC, tu auras du poulet, des frites succulentes et notre pain moelleux. Notre Lunchbox est à 9900 ariars. Du lundi au vendredi, de 11h à 15h, à KFC Accordi et à KFC Tana Waterfront. Le Lunchbox KFC est à 9900 ariars. Bon appétit! Ao tsara daholo ve tonga indray ny ririny zaraiky reto tsiambaratelo reto ianao ilainao amin'izao fotoan'izao vovo-dronono Orléans chocolat anombohanao ny tontolo andronao tena manome hery sy tanjaka noho izy be calcium sy zinc rehefa le matsiaro nono indray dia asiana mini choco aoka fotsiny feno magnesium amin'ilay ilain'ny vatanao ary pecto efa tsy misy vina aminao intsony ilay mampafana amin'ny andro mangatsiaka ianao koa akanjao dieny izao ny vatanao miaraka amin'ny vovo-dronono Olé mini choco ary pecto etsy ange ento takarta tavoangy gazy vaovao be ilay miloko maitso hita tavangana gazy efatra kilao anao taloha miloko volomboasary eny amin'ireo station garana rehetra eto Antananarivo tavangana gazy efa feno no menanao eny miaraka amin'ny détendeur maimaimpona ny 20 jiona hatramin'ny 20 jolay mandritra ny andron'ny fanentanana. Vaovao be Gino dia zava-pisotro amin'ny tavoahangy vera 10 centilitatra 2,20 monja eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao. Misy tsiro karazany telo Gino cola, Gino limonade ary Gino tropical. Gino! Fantatrao ve fa 7 isanjaton'ny entana jifatsika eto Madagasikara dia entana farana avy any ivelany avokoa. Ohatra hoe mila siramamy 10 sy 1 taonina isan-taona isika ary 20 isanjato amin'ireo dia hafarana. Mila savony 10 sy 3 taonina isan-taona isika ary 7 isanjato amin'ireo dia hafarana. Mila ronono 100 tapitrisa litatra isan-taona isika ary 10 isanjato amin'ireo dia hafarana. Mila lafarinina 9 sy 3 taonina isan-taona isika ary 7 isanjato amin'ireo dia hafarana. Raha ny lafarinina manokana no jerentsika dia 10 sy 2 taonina isan-taona no vokarintsika eto an-toerana amin'izao fotoana izao. Afaka mamokatra hatramin'ny 2 sy 3 sy 4 taonina isan-taona anefitsika izany hoe tsy mila manafantry intsony. Ny fanjifantsika ny vokatra vita eto an-toerana ihany anefa no ahatongavana amin'izany. Fa toy ny ahoana moa ny fanamboarana an'io lafarinina io? Voalohany, manomboka amin'ny fambolena varim-bazaha na blé. Faharoa, fanaingonana azy ireo. Fahatelo, fitanterana azy ireo any amin'ny usine. Fahaefatra, fanodinana ny varim-bazaha ho lasa lafarinina. Ary fahadimy, fitanterana ny lafarinina any amin'ny mpanjifa isan-karazany. Misy karazany 4 moa ny lafarinina. Lafarinina multi-usage izay fampiasan'ny daholo be ao an-trano hanaovana ny mofo isan-karazany. Lafarinina boulangère izay ampiasain'ny boulangerie. Farine spécifique izay ampiasain'ny mpanamboatra biscuit sy pâte alimentaire ary ny farine complète ho fanamboarana pain spéciaux. Ny usine iray dia mampiasa olona 10 amin'zato. Miara-miasa amin'ny mpamboly aman-jatony, miara-miasa amin'ny mpitatitra, miara-miasa amin'ny orinasa maro hafa toy ny mpanao emballage izay mamorona asa aman-jatony ihany koa. Izany hoe Amanarivony no fianakaviana malagasy velomin'ny usine mpanamboatra lafarinina iray eto an-toerana. Maro noho izany ny tombontsoa azo amin'ny fanjifanana vokatra vita eto an-toerana. Fanohanana ireo malagasy Amanarivony izay miasa ao amin'ilay sehatra, manjifa vokatra amin'ny kalitao tsara kokoa. Fampihenana tsikelikely ny fanafarana entana ka mampitombo ny sandam-bola malagasy. Ary farany, rehefa mitombo ny mpanjifa dia mitombo ny mpamokatra. Ary rehefa betsaka ny vokatra dia miaina tsikelikely ny vidiny entana. Ampirisika anao ary anjifa ny vokatra vita eto an-toerana. RDJ amin'ny 6 maraina. Audio.
misy rivotra mifoka sigararako tô mamonjy raha nanonina ny dirany rivotra. Za moa tonga misy de manotra fiaravana fino atsika menakavy a ity zany misy ny fangatahana ohatran'ny fiteny kototel ty nataoko zany makasika indrindra ny misy fangatahana zany a ny zareo a natao évacuation sanitaire tany Inde de mangataka ny heverina tanindrazana ry zareo a de mariany a fa vonina anaraka ny fepetra rehetra zay atao efa lany vatsy a efa lany vola dia mety ho voaroko ao anatin'ny trano na ao amin'ny hôpitaly ny tsabo tena na lehan'ny tany a de fahafatesana ve no hita hoy zareo fa izareo a fa zareo any Inde io a de tsy mivoaka mihitsy mihiboka ao anatina trano a de tsy avoaka satria any Inde zay zao ny lalàna ny tsiny de manao antso avy sy antso vonjy ohatr'izany koa ireo namantsika na mitahiraka any Amerika na mitahiraka any a ny asa de misy koa ny anatra de ody atandrazana ihany koa zareo a de manao antso vonjy a ho an'ny fitondram-panjakana dia efa mino za efa tonga ny afatra angamba tonga kosa aloha ny afatra fa maheno an'izany angamba ny tompona andraikitra de mampalahelo Erika hitarina kely izy miantso vonjy izy ody zany hoe miantoka ny tenany ihany izy am'le mody amin'ny resaka sarandalana ve fa ny fahafahany hoe mahazo motsy lany vatsy izy fa afaka mifanaraka ngamo izy ireny ange matetika raha mivoaka Madagasikara tsy mahazo raha tsy sarandalana mandroso miverina ny tsy maintsy alohanao foany rehefa hiala eto ianao zany a ka andeha hoetse Sainte Marie zany ampitan-dranomasina eo a de sarandalana mandroso miverina tsy maintsy alohanao ataontsika tamintsika tanynosy be ve miantso vady aman-janaka ty andafy zay ny fanapoahana afomanga tamin'ny alakamisy fanehoana ny fetin'ny fahaleovantena iny a dia nitsitsika tany ambany fandriana ny amboa ny osaka sy ny sisa ary ny ovitrovitra tsy mialonjafy satria dia ny fanatrika amin'ny tsy mialonjafy izy tsy mialonjafy zany lay tehezany tendrombohitra midina avy any Andohalo mankaty ambany mety mahay mamaly azy matetika moa rehefa manao fampisehoana ny tarika rosy de misy ohatran'ireny foana ka iny afomanga iny a any rosy ve tao anaty fampisehoana ny rahana tamin'ny rosy sa ny fitondram-panjakana any fitondram-panjakana iny satria nefa za mahita hoe raha ny tena fitondram-panjakana iny tsy tokony ohatran'iny fa tokony maromaro kokoa any fitondram-panjakana iny aloha raha ny folo zany amin'ny rosy fahafantarana azy satria mariky nisy raha nahatsikaritra tsika tany amin'ny ray volana lasa zay rehefa tafatsangany ny sinoa ilay andrin-jiro lehibe anankiray voalohany dia nanapoaka ry zareo tamin'iny moa dia nisy nilaza hoe nahazo fanamariana ireo sinoa zay tsy nampahafantatra an'le izy any fitondram-panjakana hoe anapoaka afomanga izahay amin'ny fahavitany lay andrin-jiro lehibe voalohany moi content toi content pour le raha rotona mbo tsisy vahiny tokony sisy mbola vomifoza laha tena mialatsika zahako misy fotoana nanontany mahagaomdisarty avy ato misy fotoana riavana nanontany momba ny feu d'artifice zahako zany aloha mahita feu d'artifice tsara foana satria tsika raha eo anatreny sinoa amin'ny famoronana de tsy maintsy misaporitra zany manaiky fa tany aminy namoronana ny zavatra rehetra reny mipoaka manjelanjelatra no arehidrehetra rehetra
tsy afaka ho tenentsika mihitsy ny mpanao asa tanatsika hoe mizanareo hoe mizanareo dia afaka mifaninana amin'ny vitasono hoe raha resaka asa tanana zavatra mba atao miaraka fotsiny sady mividina itsika koa zay no zava-dehibe aloha raha resaka ohatran'ireny ny feu d'artifice fa nanontaniako fa sarotra foana moa zany no resaka vidin-davatra lafo ny feu d'artifice lafo ny mipoka indray mandeha iny raha lasa lavitra be any akaiky ny lanitra izy dia efa tapitrisany tamin'ny zanany tany Tetsekorondrano tapitrisany eo amin'ny 3 na 4 fa baolina moa zany efa omena fa Allemagne sy Angleterre zany amin'ny 7 dia rehefa avy eo Suède sy Ukraine amin'ny 10 baolina zany zalahy ary mbola hojerena ny namana Larissa moa ny teny teo betsaka manatitra jeu de papay ana ao dia angony ao aminao ao dia mba zaraintsika ho an'ny ankizy rehefa voangona be dia be satria izao ny zavatra mba resahako ny olona re tsy vita amin'ny baolina Frantsa Suisse ny fiainany tsy vita amin'ny baolina Frantsa Suisse dia resy Frantsa dia mamangy amin'ny fahoriana maherezy fa za tsy ory amin'izany Frantsa resy zany mihitsy mahagaga mihitsy mahagaga anay zany zavatra resahany lahy zany dia misy ny alaina misy ny tsy alaina fa androany zao ako zany dia hijery Angleterre Allemagne ngamo zao sa tsy hijery fa maka Angleterre androany eo mpijerena ny baolina dia maka any Danemark amin'le match anankiray ny ankoatr'izay dia mba tia-piseho zavatra kely fotsiny mba tia-piseho zavatra kely ako izay ekena fa tsy nierana tamin'ny mpanao azy fanomezana azoko tamin'ny fetiny ray zany ity ny anankiray dia asehoko koa ny anankiray iza dia ity ratazanonareo le izy dia tena tsara ary ny antony ampisehoko azy dia izao vita malagasy ireto zavatra ireto ity zany dia hoditra amin'ny loko izy ity dia izy ity ohatra ny gourde amin'ny film western reny dia mizaitra amin'ny tady gasy ny sisiny fa ny tavoangy ny vidina teny amin'ilay mivarotra tavoangy tsy haiko fa tsy any ambadiky ny pavillon angamba dia ny anankiray indray azontsika atao hoe personnage Tintin izy ity izay ajoro amin'ny birao dia vita amina zavatra fanamboarana azy moa zany mbola mety ho resahana ihany ilay olona mpanao azy efa hitantsika eny amin'ny internet eny ihany na eny amin'ny Facebook ny anaran'izy ireo fa dia manaiky sady faly nahazo an'itony fanomezana itony satria zao vita malagasy azy vita tanana zao zavatra zao zany tamina zavatra izay nisy fa ny atao hoe créativité moa zany io le mila tohanana tsara mihitsy ary dia andefasana sary any amin'ny fondation Hergé zany ity sary ity izay any Belzika fa Belzika aloha anisany alaiko amin'le resaka tohiny manao pronostika indray tsika ry le maika misy Belzika ao dia mbola manantena kely Angleterre dia rehefa avy eo hita eo ihany izay tohiny moa zany fa ny any amin'ny Copa America moa zany manantena Argentine toy izay aloha zany fa dia mametraka ny mandram-peona goty faraparany avao nitra fa zay vao tafafo riazina vory foana ny teto Matsika goty ny tafakatra verina kely ameko amin'ny antsipriany amin'izay ity le zavatra fa tena mampalahelo le olona zareo zany namitahiraka any Amerika amina mpiasa privé zareo ankehitriny efa lany ny visa ny hôtely nipetrahana tsy naloa intsony fa dia malagasy mitsetra no hipetrahana ny sakafo hoanina indrem-pandeha ihany sisa mihinana isan'andro raha mbola mahita hoanina aty zany dia zay mihitsy lasa 4 mihitsy zany zareo dia nametraka taratasy tany amin'ny ambasady zareo dia izy ny ambasady efa lasa ny ministeran'ny affaires étrangères aty Madagasikara le izy dia miandro valiny izy hatramin'izao efa ela mariana nefa fa navita vaksiny dozy anankiroa zareo efa navita vaksiny zareo dia mila vonjy izy ary mangataka au secours na vonjeo efa natsanga ny tanany sady tena izy au secours fa honorana nahita dia izy raha honorana Oslon io fa tsy au secours zany raha ohatra mandray vahitsika arany izay miaraba ny rojo sy nola vao amin'ny accès banque raha nitondra zareo tamin'ny herinandro accès cash dia amin'ny tian'io ity za mahita karta eny an-tananareo eny mahita sachet ihany koa inona mba manentinareo bonjour daholo salama ho an'ny mpianatra ahoana moa zany ny antony nahatongavanareo aty
hoavindrindra atomboka amin'ny vehivavy laloha no lana zany loatra kosa aloha fa mizamina roa ty fa aloha rehefa avy eo avoavoaka fa manjaritany olona zao anay ny antony aninonareo Kenatre, sitraka tsika rehetra dia miaraba ny mpiaino sy ny mpijery rehetra. Efa ray metatra moa zany tsika izao a. Aloha re sorika te. Mety? Okey re. ny vehivavy hono rehefa sosonify dia tsara tarehy. Ary ianao koa lava maso. Draiky zany maso avy hatrany. Nga masony ihany ny lava amin'io. Lava orona koa io. Okizay ary. Ena re. Araka ny fantatsika rehetrarehetra ny zava-nisy eto Madagasikara eny eran'izao tontolo izao nisy an'ity le arety mandringana masositra ity mihitsy. Mahatsiravina Jovanina Matesa Faingana mihitsy. Dia nanana projet manokana ny Accès Bank ny tsinjovana ny mpiasa sy ny orinasa satria ny mpiasa sy ny orinasa no anisany tena anisany ihany koa moa zany fa tsy zareo rery no cible tao anatiny eny ohatra ny hoe nisy zany katona mpiasa sy orinasa dia nisy koa ny mpiasa tena misy very asa. Ny tady hevitra ny Accès Bank hoe ahoana re ny hanomezana asa ny vahoaka malagasy. Dia rehefa nitady hevitra ny Accès Bank dia sady manao antsy koa moa zany eto hoe misy tolo-tanana, misy tolotra ho an'ny olona rehetra izay te hiasa rehetra 25 ans et plus 20 taona miakatra na lahy io na vavy io hiasa freelance. Le miakatra ve misy fetran'le eo ambony? Raha mahatsapa-tena kosa hoe mbola afaka miasa. Mbola mahavita miasa. Misy hoe 20 taona, 20 taona tsisy zany. Tsisy io. Raha ohatrandray hoe latsaka 20 fa hoe manana famatorana izy sa tsy io moa zany rehefa tonga ao am-piasana izy ao amin'ny agence izay misy azy mitondra CV sy kara-panondro reo ihany. Na sendra maheno an'ity andro ity ary ianao kara-panondro fotsiny aloha ny any an-tanana any dia mandalova zay Accès Bank rehetra eny Madagasikara ka hitanareo amin'izao ora izao midira dia teneny hoe sosy madaminao lahy hoe misy recrutement freelance hono ato amin'ny Accès Bank ka dia tonga ao an'olo tena. Hoavy andray ilay zalahy iny. Misy an'izany freelance zany ny antony. Freelance araka izany hoe freelance zany tena hoe ora malalaka izay hiasana. Miasa mandehandeha efa tany satria be da be ho araka tegna teo tsy anasa tena morona asa izahay. Ho an'izay ray zay manaraka. Manaraka. Ho an'ny mpiasa ihany koa. Misy tolotra nataon'ny Accès Bank ho an'ny mpiasa rehetra tsy ankanavaka amin'ny orinasa rehetra zany hoe mandray karama isam-bolana zany. Dia tolotra crédit avotra moa zany anaran'izy io. Crédit avotra betsaka amintsika rehefa ilay maka crédit ny hoe hay dia ahoana ny antoka dia ahoana ny ity crédit ity spécial tsisy antoka, tsisy garantie, tsisy visite. Fa rehefa mpiasa ny orinasa fotsiny ianao manaiky hoe virena aty amin'ny Accès Bank ny karama dia mahazo an'io tolotra io. Ary omena karta maimaimpoana zavateny hoe monsieur Roche hoe karta Union Pay dia karta ity dia mandeha amin'ny GAB Accès Bank izy ity mandeha koa izy ity GAB BFV 3 mois. Aza GAB ianao fa miasa be io telo volana maimaimpoana izy io dia nefa na any amin'ny fahefa-bolana ary 3 ariary fotsiny mba hofan'izy iny. Hofan'ilay tolotra ho an'ny tolotra ho an'ny mpiasa ny orinasa farafahakeliny zany tsika ao anatin'ny orinasa misy mpiasa anankiroa vonona ho virena aty amin'ny Accès Bank ny karama. Zay vao mety. Ie. Na efa Accès Bank na vonona ho iova aty amin'ny Accès Bank mety misy nge hoe efa BFV efa autre banque tsy mampanino reny fa rehefa vonona fotsiny ianao dia ho mahazo an'io tolotra io dia mamiaraka nareo farafahakeliny anankiroa. Zay zany ho an'ny mpiasa rehetra ty moa zany ny fanazavana zay tena tolotra farak'izay mora izy ity exemple kely fotsiny. Raha izao anao maka 10 mihetsy 2 sy 3 alina fotsiny ataontsika hoe sara ny isam-bolana ao anatin'izany. Raha ohatra zao hoe ray tapitrisa dia 10 sy 3 alina fotsiny dia ianao no misafidy atao 4 volana fa le 10 sy 3 alina fotsiny. Misy ny sanaboly ahoana dia io zany tonga dia taux fixe. Dia afaka ianao ihany zany dia mikajy. Raha ohatra zany tsika hoe makany amin'ilay mpisambobola reny ohatra zany misy hoe indray ray volana dia averina nefa tonga dia 50% be zao. Fa ty tena antsonjovina mihitsy tsika malagasy 2 sy 3 alina na 10 sy 3 alina na 10 sy 4 alina arakarak'ilay vola. Tsotra ny taratasy ilaina kara-panondro fanamarina-pinenana dia fandraisa karama
fanamarinana fandraisaka rano zany hoe le fiche de paie zany raha ohatra tsika efa outre banque dia relevé bancaire telo volana farany oui zay zany atolotra ho an'ny mpiasa rehetra tsy akanavaka ity na orinasa majinika io na orinasa tenatena na orinasa lehibe compte en banque tompoko zafady ny accès banque koa afaka tonga dia manokatra compte ho anazy résidence sy karapanondro fotsiny no maninareo ao ampiasanao izahay ihany ny tonga any mikarakara anareo betsaka mansikana tsy manjavoaka mihitsy zahay permission ny fa efa manana an'izay ny accès banque homany fotsiny résidence sy karapanondro dia tonga any izahay afaka miantso laharana zany ie afaka mandratsika 032 32 034 00 numéro vert izy io gratuit zany raha ohatra puce orange no ampiasaitsika gratuit dia miantsonareo aiza le orinasa dia mikarakara eo tsika hoe aizanareo dia tonga any izahay numéro anankiroa zany raha azoko tsara oui misy numéro vert anankiray koa tia raha antanitsika aminay 032 32 033 15 io koa anankiray dia 032 32 034 00 io le tolotra avitra ho an'ny orinasa iny zany fa na olon-tsotra ihany koa dia misy le hoe tolotra mora mamora anazy moa dia mora tanteraka mpanao kiraro indray zao mpanao kiraro mpanety mety daholo miantso reny sa manantony reny ny accès banque manome volan'olona rehetra rehefa manana fidiram-bola fotsiny ianao fa nareo tsy manao recrutement na ohatrany mpangataka reny tsy izy reny tsy reny olona kamo reny tsy izy reny ohatra hoe satria somary miditra lalindalina koa ny anatinatiny zany manareo zany ve manao recrutement na ino moa freelance io andeha hanenjika tsy mpandoha vola ve izy ireo andeha manenjika olona any tia ny adresiny takio any misy an'izany mpanao recouvrement fatoko ato ampiasana ay misy tsy mandoha vola petrapetra tsy mandoha mpandoha izy ireo sa hoe zava-pitranga moa zany hoe misy olo hoe tsy mahavita mandoha noho ny antony sakamalao fifanampiana no iarahana amin'izy ireo fa efa misy kosa aloha ny groupe na mpiasa fa misy direction manokana no masaika tsy atahorantsika dia farany any amin'ny anjarako araka ny teniko teo misy tolotra ho an'ny mpiasa dia misy tolotra ihany koa ho an'ny orinasa amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao dia misy tolotra manokana ihany koa omena ny orinasa na majinika io na tenatenany io na angeza io majinika zany tsy dia fiteny loatra zany fa madinika madinika ary vola majinika ve vola madinika na dia mahe mampiasa olona 5 ary zareo amin'ilay toeram-piasana dia efa mety any esorana mahazo remise 50% ny orinasa izay mila fampindramam-bola te anodinana n'ilay orinasa manodina ny orinasa fa tsy azon'ilay vola dia zarainy amin'ilay mpiasa 5 ireo zany hoe raha ialina ny zana-bola dia lasa 5 arivo ny zana-bola ny accès banque raha ataontsika isambola satria betsaka ny tsy dia mahazo loatra le midina mola izy fa eo amin'ny 1,1 mahery foana 1,1 mahery eo donc zany raha orinasa zany dia atsasany zany hoe lasa 0,5 na 0,6 satria izy misy 1,17 1,24 arakaraka mampaelaela anazy dia ny orinasa izay mila fampindramam-bola amin'izao tolotra ataona izao dia anesorana 50% be zao ny intérêt moins 50% remise zao izy io mandrapatonga ny ofina dia zay ny ataonay hoe araroty aloha araroty fa misy mandrakizay nisy ty fotsiny araka le teniko teo foana fepetra tsy mahazo mandroaka piasa izy satria izay ny tanjona hoe mba protégena le malagasy azaroana le malagasy tsy mahazo mandroaka piasa nanangalatra ary le piasa dia eo indrindra eo kosa misy kosa le hoe mangalatra sy ny ohatr'izay dia afaka soloana le nombre zany ilayntsika foana fa zay fotsiny zany satria izay ho an'le tanjona hoe tena fampandrosoana ny piasa sy ny orinasa dia aza mandroaka piasa re ianareo dia mila hoe virena ty amin'ny accès banque ny karama afaka miresaka tsika ny amin'izay rehetrarehetra any mpiasa maka karama amin'ny accès banque itsika tompona orinasa dia miresaka momba nyity tolotra remise 50% ity anesorana 50%. Zay ngamba aloha ny anjarako fa omentsika any monsieur Rotsindray. Merci beaucoup madame. Anohizako azy fotsiny ngamba dia azavay kely momba le carte teo. Resaka carte moa izy Union Pay sy Mastercard. Reo tena partenaire anay reo logo reo ngamba hitanareo presque anaiza naiza. Na cab na restaurant na rehetrarehetra. Ty carte Union Pay ty
ity ny anisan'ny réseau lehibe indrindra ao Azia. Navoaka any mihitsy zany izy ity ho an'ireo mpanjara mividy entana any Azia, Chine sy ohatr'izany. Mora be mihitsy ny fanaovan'ny paiement ty carte Union Pay ty. Mastercard anisan'ny matanjaka indrindra any États-Unis, mazava ho azy moa raha malaza any États-Unis dia malaza eran-tany. Dia ny tena avantage ity Mastercard ity ity ireny afaka anaovana paiement na crypto-monnaie. Raha ohatra misy maniry hividy crypto-monnaie. Crypto-monnaie moa zany efa manomboka malaza amin'izao. Eto amintsika izy somary sarosarotra ilay fomba fividianana azy, fa amin'ny alalan'ny Mastercard dia afaka mividy an'izay. Dia tolotra iray mampiavaka ny Accès Bank koa, izy manana an'ilay carte Mastercard crédit. Tsotra le débit zany le rattaché amin'ny compte-nao, fa le crédit rehefa ohatra hoe le tena efa farafara ny volana lefa tena mamay iny ao anatiny ao, dia mbola afaka maka kely ihany zany amin'ilay carte de crédit. Le izy koa tsy natao hanahirana hoe lasa maka be dia lasa charge be ho anao indray izy avy eo misy surcalculena hoe firy ny vola miditra aminao toko hoe misy an'izao zany azonao alaina mihoatra. Dia ankoatran'ny fitaovana tolotra ankoatran'ny carte dia Accès Bank manana le atao hoe My Accès. My Accès zay dia messenger, ohatra hoe namanao a messenger reny dia izy io sady afaka anokafana compte, afaka anaovana virement, afaka anaovana mini relevé, zavatra rehetra afaka ataonao any amin'ny agence zany dia vitan'io My Accès io daholo. Le afaka mandefa ihany ianao ejereny eo valany, sady le sécurisé be satria ny tao ambadika li zany dia presque malagasy any amin'izao MP daholo vao miresaka dia MP prix MP iza moa tsy amin'izao. Dia hoe eo amin'ny messenger ihany ianao dia afaka mandefa vola sy rehetra rehetra. Dia ny fanatan'olona momba ny sécurité hoe amin'ny izy messenger, fa izy efa messenger azo lazaina hoe support fitaovana fotsiny, fa ny ao ambadika an'ilay izy efa misy sécurité tena mafy be tsisy manokana mihitsy. Dia numéro rattaché amin'ilay izy. Numéro téléphone. Sy numéro any am-pianarana koa. Tsy numéro any am-pianarana. Dia ampatsahivina ihany moa azy efa mampiasa hoe raha very le numéro na very téléphone dia tsara tonga dia miteny aminay satria rattaché amin'izay le izy. Dia tsotra be io sady maimai-poana daholo. Afaka mijery amin'ny messenger nareo dia ao ihany dia efa mahasokatra compte, fa juste hoe le manokatra compte mila authentification sur 20 jours, fa efa mandeha le izy vao sary le CIN sy sarinao amin'ny CIN fotsiny dia efa mahasokatra compte amin'ny messenger amin'izao. Manisitraka ny monsieur Rozo sy madame Nola zay anarana Nola. So dia zao nareo zany dia efa manenjika mihazakazaka mandeha atona ny Accès Bank zay akaiky anareo. Tsy fidy lasy vavy moa izy teo zany le free teo. Mankasitraka ary dia manao velomanareo menada mirasoany koa anareo izay na eno izay antso zay mihazakazaha makany amin'ny Accès Bank. Raha za zao dia teny hoe inona ny teny farany? Amen zao ny teneninareo fa aloha tsy teny intsony. Eo amin'ny taranja baolina kitra ary nisy tany kely moa zany dia omena kely ihany le lalao izay atao hoe hitranga. Ny Alemana sy Angletera zany mbola tsy nanao ny 8e, dia ny Suède sy ny Ukraine mbola tsy nanao 8e. Any anio zany lalao zany amin'ny 10 alina sy amin'ny 12 alina koa amin'ny 7 ariva. Amin'ny 7 ariva sy hatramin'ny 10 alina. Amin'ny ora any amin'izareo sa ora aty amintsika? Ora amintsika amin'ny 7 ariva sy amin'ny 10 alina. Ny efa fantatra fa hanao ny quart de finale zany zao dia Suisse sy Espagne amin'ny zoma ho avy zao, i Belgique sy Italie amin'ny zoma ho avy zao ihany koa. Ny amin'ny sabotsy dia ny République tchèque sy Danemark no anisany hanao ny quart de finale amin'ny 7 ora. Dia miandry ny lalaoan'ny Angletera Danemark sy Suède Ukraine zany no lalao anankiray amin'ny sabotsy alina. Zay ireo tafakatra dia dray tonga dia misy SMS tonga avany fangahony resy France. Efa hoe reo aloha dia tsy fantatra hoe zany. Na resy telostelo izy. Telostelo zany ny lalao nataon'ny France sy Suisse, dia nisy ny dakamahitsy Tsatobia dia resy tamin'ny io dakamahitsy Tsatobia io ny Frantsay tamin'ny 9-4.
Misy filazana maika moty ataovy aloha FJKM Philadelphia Nerindrano any Ambatomanga zany tsarovy ny vatolampy zay nakananareo sy ny ady lavaka zay niadinanareo izay atoko fa araiky amin'ny 50 andiny ny faraiby antsoinareo solotena mpianakaviana ho fanomanana ny fiombonam-bavaky ny zanaky ny FJKM Nerindrano Philadelphia mialoha ny ivony Jobily marina fa amin'ny sabotsy fahatelo ny volana Jolay amin'ny sabotsy zao amin'ny folora ao amin'ny FJKM Nerindrano zany fivoriany ny solotena isam-pianakaviana izany ary azadinona ihany koa fa ny volana Aogositra mandritra ny fetin'ny taranaka tokoa mantsy no ivony fankalazana ny Jobily fa 50 taona ny orenan'ny fiangonana Jobily izay midika fanafahana sy fiverenana amin'Andriamanitra koa manasa ny solotena iray isam-pianakaviana mba ho tonga ivory ao amin'ny fiangonana ny sabotsy 3 Jolay 2024 amin'ny folora maraina averiny any moa zay antso zay raha pitso ia veloma veloma daholy veloma inona montsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra fafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy miala mizafy zay marevahiny zay malaza olona alasinainy taratana lavilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana Masana ny tontolo-piainanao. Orange. Baobab Plus, angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra.